Raha fahafatesana tantara nosoratany Sedirana Antenaina Rabiarnala. Orseno ahoanaky fandrivaka dia tena mbola sahirana be amin'izao manindry raha mampijanona ty amiko amin'izay ka karaha mbola ela kosa efa kindry voateraka dia inona moa zany ataoko aty amin'ny ridiny izao efa miteny Andria fa mety amin'iny herinandro iny fa namanareo ve tsy mijery Andria matetika aty ihany sa mbola tsy mandalo mihitsy izy amin'izao ai ka Andri mihitsy angekiny mba tiako hitandri tsy misy resadresahako mantsy fa mangina rereto mandrapatonga an'izay mivadiko hitandri ihany fa tsetiko lavitra izy amin'izao fotoan'izao no ny asa fantatr' izao Andria fa tsy anaiky mihitsy raha tsy manaraka an'izany ka tsy maninona misaotraka iseheno isa tokoa moa mba nanampy sy nanao anaty tamin'ny fotoana niterahako ny zanako aky tamin'ny voalohany ohatran'izao raha tsy indria ka za mantsaki mbagaga raha mavita mela rery amin'izao fotoana trehako izao ty indriko eny aky fanja fa ono naninona aho adodany mbola nandehany nefa fantany fa akaiky ny fotoam-piterahn-Andria ka hoe vetivety ihany any hoana izy dia verina nge vetivety ahoana aky ko tsy efa ampiray volana ve izay izy no tsy teo tokony hiverina aloha fotoana hiterahako fotsiny izy izay ny tena mavoan'ity vaty mandeha lavitika any ka naledida ao atokantrano aza matetika tsy vitaraky ny tokony izy tsony orse eno ahoany ka miasa ngeky izy iny no any dia atao ahoana ary za veky dia ametsy ny azy amin'izany ka raha tsy mandeha mikaramaka izy inona ary ny velomanay ato amindri marina tokoa aloha zany tsy afa manoatra amin'izany aky ny tena na dia hoe mahatsiaro malahelo sy mandrery ihany aza indraindray indrindra moa fa amin'izao fotoan'izao dia raha tsy misy anazy Andria dia teo izany Andria nyraisinako mananamana aky ihany sady tsy mbola nanao ratsy tamin'izy ireny ka ataoko tsy hamela misarotra ny fotoana ilako azy izy eny aky fa ilay zanako kely tsy mbola mahasaraka azy no ataoko ahoana kirikala ny zoko moa efa manatra sady tsy mahasaraka ny dadan-draha teo koa moko eto aty akiry seheny fa tsy maninona ane izany dia izao afaka mivezivezy eo ihany ndry mijery ansa azy eny izay tokoa tsy maintsy atao angamba aky fa na izany aza mbola hiteny fidy kosa aloha tsy maintsy mbola mifampiresaka eny mino fa tsy andahan'izany aky fidy eno fa tsy maintsy mbola hifampiarana ihany koa na zany koa azy eny aky fidy mba niangava aho ifanja hoe mba hipetraka any mandra-pahatenana ka asa na mety an'izany ianao na ahoana fa roviana hono izy niteraky fa raha fahatarany izany amin'ny farany herinandro ambony iny ka tsy rehefa akaiky an'izany ve vao tokony andehany ianaoko ka indraindray tonga aloha izy ireny ka izay ny angaviana andehanako an'teny izao izy koa hitanao ihany fa izy rereny ianao ka nanana mela azy rerao aza nge tsy ampilamina ny saina mihitsy fa le vadiny ko ve izany dia tsy mba miraharaha azy mihitsy hitoda lasa nanao tourné any amin'ny faritany dia mbola tavelany hatramin'izao everinao fa fidiny ho azony koa ve izany eny ary tsy maninona fa mamelanao fa ny zazakely izany zao atao ahoana izao hiavitra etiko manaraka any dia saza mitsanona eto aminao mijerijery azo ihany fa tsy hoe andiany akoriny ka tsy maninona izany ka fidy tena mampalahelo nge iny namako iny efa nifampitondra ho tony mpiravavy izay ary raha ny tantarany efa reny nambarako anao reny avokoa mafy ny nentina ary very izy angamba raha tsy izasy isa ny nampitraka azy tamin'izany fiainanrehetra izany eno tsapako nge izany sady za koa tsy manakana anao amin'izany misaotra fidy alamino tsara fotsiny fotoananao mivezivezeny dia rehefa hita hoe manatombotra ny fotoana haterahany dia mijanona any ianao eny hita ihany moa izany fa inona aho ty malasa sain'Andria sao dia mba tokony etsiketsika mba manao zavatra indri ohatra fa tsy mipetraka fotsiny eo efa tamin'izany foana kifa mahatsiaro vizana dia mba mipetraka eto an-davarangana eto indray aloha ka ohatran'ny lasa saina be nge ny fahitako indry izany
Mandinika an'izao fotoan'izao ka dia manao bango tokana fiainako kisehena. Jerena tindry fa latsa-dranomasy raha zavatra mampalahelo no eritreretina velao any fa tsy mety hanozazakely anatin'ny kibondrionge izany. Ka tsy mety angekiny tsy andefa fisainana amin'izany. Indri teo foana nahita tsy nahafantatra ny zava-nisy rehetra fa tsy hoe nisy ny afina tamindre kory ireny. Indraindry fa hanomboka ary fanja. Sehena Ahoana ke? efa fanefany ane za zao no nanambady. Fanefatra amin'ny olona niaraka tamiko ane dodakie. Fantatry ndi tsara ny nanjo azy rehetra ireny. Inona ny sarahany tamiko. Sehena fahafatesana avokoa kia. Ai, oka moa izay fanja fa tsy mety a. Efa nametra-panahina tokoa kia tany am-boalohany raha hiaraka amin'ny doda. Dia sanatria ve ka varavarana misokatra makany amin'ny fahafatesana amin'ny fiarahana amiko. Tsy fantatro a. Nada teo azy ny akifiko tamin'izany nanoana sy nakahery hatrany. Dia niaraka izay sy doda dia tonga amin'izao fotoan'izao ankehitriny. Mitoejaza rehefa manisandro sisa dia higadona amin'ny fotoam-piterahako. Marina kifa tsy mbola teraka, tsy mbola afaka ny tavony. Nefa raha ny amam-bolana niainana tao ambany fahatahorana amin'ny fahafatesana kosa dia efa dila lavitra. Ny voalohany moa izany niaraka tery volana reo dia matin'ny aretina ny olon-tindry. Ny voalohany dia taorian'izay iza moky? Mahandry kia, mahandry ilay niaraka tamiko faharoa. Efa bolana toy izany koa izy dia maty. Tsy fantatra ne hoe inona aretina tsy fanta-piaviana koa nahazo azy. Dia ilay farany teo moa vao herinandro monja dia niara-ny lozam-pifamoivoizana iny dia maty ihany koa. Zeno fahakiviana tsy misy ohatr'izany akiny asa ki hoe zavy eny voalaza fa hoe mafanatratra ka izay lehilahy miaraka amiko dia voaozona amin'izany avokoa. Aza manao an'izany akindria manana fanantenana foana eo amin'ny fiainany. Zaho angambaki ny fanantenana farany ho satria efa 2 taona latsaka izao ny arahako tamin'ny doda. Mbola tsy nisy nininona seho aloha nandritra an'izay fotoan'izay dia samy niandry tsika debideby fatratra tao anatin'izany dia nefa tsy nisy nininona ny tranga. Matetika akily fanja dia fifandrifian-javatra ihany rehetra ireny a. Engany akia. Indraindray mampandeha amin'ny saina ka tsy ahafana mihoatra ny loza izay mety ho avy. Eo ny loharan'ny ankiviana matetika dia resin'ny fiainantsika manoloana an'izany rehetrarehetra izany. Asa kiko. Fifandrifian-javatra fotsiny ihany tokoa angamba. Aza matahotra indray fa tsy sinina iseho intsony akory eo e. Atao hoe lasa an'izay kiny raha tsy rehetra. Ho avy ny vahinonareo. Hanome loharan'mpahasambarana vaovao atao amin'ny totokan-tranonareo ity ary indrindra fa ny amin'ny fiainan-drikia. Ny zanako. Aza mieritreritra an'izany intsony e. Zavatra mahafinaritra indray ny dia resantsika. Marina kia izany misaotra kia. Manina kia telefonina io andraso kia fa alaiko akaty amindria. Tonga dia raisiko kia sehana azafady dia anontany izay zavatra tadiavina. Ay. Allo? Eny tompoko? Ato amindrindra ka? Io izy io? Aza miala fa miako azy vetivety ianao ary. Fa ahoana? Anga ianao tsy resaka aminy e. Fa misy inona? Fa oviny izany no niseho? Ndray. Ay, voaray tompoko. Eny e, aleo fa ampitaiko aminy izany. Eny tompoko. Fantatra izay ataoko e. Veloma tompoko. Fa izaka izany e? Raha doda manina nefa raha mendry ahy e. Mino mantsy fa tsisy angamba le teo e. Tsisy ka, tsisy. Fa izaka izy seheno Fianakavianareo avy lavitra kia. Saika an-tany hoe teraka ve ondry. Ay ve, dia izy ahoana? Tao maika be izy dia tsy manam-potoana itenenana ny anarany tsonyko. Saika omeko indray aza ny telefona fa tsy nety izy. Dia nambarako azy fotsiny fa amin'ny herinandro indray no teraka. Ay ve, neveriko fahidoda kia. Tsisy ka.
nahoana ke? ho teraka angamba kia. Efa mazava kiny amin'ireo fambara rehetra ireo a. Efa mandamina entana ihany koa a dia anainga ho any amin'ny hopitaly tsika. Tsy azoko mihitsy zany haiko izany. Zeno Ahoana? marary Eno valako. ay, efa vonona rehetra izao. Andao amin'izay ary andeha. Dia efa nanahoana? Efa teraka nga? Mbola tsy latsaka ny zazakely, mbola tsy teraka izy. Ohatray, raha izay fotoana nandehananareo taty izay ve nefa tsy efa ela ihany? Za zao nieritreritra mihitsy fa hoe taraitsy be ako. Dia aiza zao sahaza? Napetrako any amin'ny mamana izy aloha e. Hay, fa efanjakoa ty tao ohatran'ny sarom-piterana ary fidy a. Fa ahoana hono sy eno a? Tsy maintsy atao akoso moala sezariana hono izy izany e. Fa maninona? Ka ny tsy valana izany hono ilay zazakely raha nambaran'ny dokotera teo e. Dia efa nentindry zareo any amin'ny bloka izany izy? Ie, efa tradiny teo angamba izy izay. Inona tokoa ry za mahazo ny fanty izany? Dia efa nampandrenesina ve nefa ny olona any amin'ny zareo? Ie, ny mama nefa tonga teo ka. Ay, Fidy a, tsy vitan'izany inge. fa ahoana ary sy eno a? Misy zavatra tsy mbola fantatry fantsy amin'izao tsika miteny izao. Fa inona e? Olona mbola ao amin'ny efitra fandidiana koa moa ve izy? Inona moa no lazainao aminy amin'izany? Izay indrindra. Mivavaka ho azy no tokony atao. Izao a, tanyko maraina tany an-tranony a. Naninona tany an-tranony ianao? Naray antsy avy tamin'ilay toerana isan'ny doda vadiny ahy e. Dia hoe ahoana? Ory fidy a, maty ange dody. Maninona tsara hoe ry sy eno? Fa ino ty loza lazainao ty ry sy eno a? Maty ho a dody ary fidy a. Izay antsy izay no nahafantarako an'izany. Loza. Nitady azy ilay olona ilaza taminy an'izany. Ohatran'ny zaran'ilay olona aza izany nandrain'ilay telefona ka nahiliany tamin'ny daholo ny filazana ny zavatra marina rehetrarehetra. Dia ahoana e? Tsy mbola fantatry fanja izany ny marina amin'izao fotoana izao? Fa amin'ny fomba ahoana moa ry fidy no ilazako an'izany aminazy ozy ianao ka. Iza rehefa akaiky no teraka ko inona indray? Zava-doza. Dia inona tokoa moa fa ora vitsivitsy taoriana izay dia nety jasy fanja. Dia tsy sahako lazaina taminy teo ilay izy fa sao dia sanatria isy akony amin'ny fiterahany mantsy ilay izy. Eny e, nisy nety ihany aloha izany nataonao izany e. Fa ahoana moa izany ny fomba filazan'izany aminy rehefa avy eoko? Tiako nefa izy mbola ao anatin'ny fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao. Eny e, atsinona amin'ny fahaizan'ireo dokotera ireo aloha ny amin'izany e. Fidy a, raha sanatria ka tsy ho azy ihany koa ny zanany, anahoana ny mety ho fahadisom-panantenana any amin'izany? Tia ny vady maty, ny sanatria koa ny zanaka tsy ho azo. Dodo, samy efa mifaly ny rehetra fa afaka tamin'ny aliko ny fahafatesany fantsa. Herintaona mahery ateoriana nefa Nahazahako aza tena kivy ry fidy a. Tsy hafenoko aminao izany fa tena kivy tanteraka mihitsy a. Maika moa fahefanja. eny e, tena mafy izany nefa na izany aza tsy tokony aneo an'izany ankivian'izany eo masontsika. Sao vao maika nahampitrotraka ny alahelo ny raiko. Tsy nino ihany aho tamin'ny voalohany fa hoe kisendrasendra fotsiny ihany izany rehetra izany. Fa amin'izao fotoana izao kosa ary fidy a, ohatra ny tadino sy anaiky ihany aho fa tovovavy mafana tratry fanja. Tsy mba manana anjara amin'ny fanambadiana? Izany mihitsy. Tsy misy an'izany e. Misy olona voazina amin'izany ve nefa ary fito izy ianao? Asa aloha, mety vavolombelona amin'izany angamba fanja. Izao izy mbola miady sy mitolona amin'izany. Tsy haiko na anahoana na ahoana. Dia ahoana aloha izany ny amin'ilay razany? Tsy mbola nanam-potoana ny tenenana n'izan'iza kosa aloha izahay e. Entindry zareo niakatra teto Antananarivo izany ilay razana rapitso na roviana moa izy to. Ka tokony hampandrenesina ihany koa nge ny fianakaviany matiny amin'izany e. Manan-tenanao amin'ny filazana an'izany mantsy izao ry zareo aniko. Ka ny zavatra ataoko azy izao tsy mbola fantatro hoe inonako. Inona izao no tokony ataontsika? Ka ny fiandrasana an'izay mety ho vokatry ny fandidin'ny mpitsabo azy eo angambany aloha no mety e.
Avitra soma tsara ihany izy sy ny zazakely a. Eny tokoa. Ampidiriny zareo anaty kovezony le zaza e. Ary ifanjana nahoana? Eno a, nanahoana tokoa izy zay. Sao dia tokony andeha hijery azy any tsika fidy a. Nanahoana ry izy? Fianovy adala ary sy eno Ka mitaitaina be ako. Tsy mbola azo liany. Mipitsabo sasany zao mikarakara ny zazakely ary ny sasany kosa mbola mikarakara azy. Ka olona nefa nafantarantsika ny fahasalamanao zao. Nananahoana izy? Milamina ary aloha ianao e. Aleo mipitsabo ny aminao ny asa fa inona ary ty? Fidy a. Tena mitebiteby be mihitsy any izahay e. Andraiky, arabainaki tsy maty fo manindry ry fantsa. Avitra ihany tokoa kia. Tevana fanitaitaina tokoa angeky izay e. Tolana tsy nahatsara tena matsindry. Sena. Ahoanaki? Nanahoana ky ny zazakely? Maty ve ny zanako e? Avitra ihany koa ny zanakindry kifa zamanana ihaya. Lahankely ny zanakindry ry fantsa. Andray. Aizaky ny zanako fa te hahita azy a. Aiza izy? Oaka aloha fa mbola tokony akaina ngendry fa reraka e. Sakanareo mivady aky tsy nanary atetia. Tsy misy fisaorana izany e. Izay mahasalamandry aloha heverina fa izay ve dia anarendry amin'ny sarotra ohatr'izao e. Ary aizaky iza aza ha? Any an-trano daholo izy da. Angamo aty azony ankizy ale e. Sena. Ahoanaki? Efa tonga nga Doda. Doda? Zay le fanontaniana tsy laitako nomeno azy. Mijery tsara ihany koa sy io. Malahelo azy zao izy io afantatro. Endriky fantsy ty to tena feno fahasambarana ire. Raha nandre teo fa hoe avitra soma tsara ihany ny zanany. Efa tsy fantany marina rehetra. Mampalahelo ka. Dia inona kina valoko an'izany fanontaniandry izany ry fantsa? Raha mba fantatry indray mantsy ny marina amin'izao fotoana izao fa idota ange ka. Toa ilozanareo fampijery fotsiny ha? Doda ve ho mbola tsy tonga? Mbola tsy tonga ki izy a. Tokony mba misy mampilaza amin'ny azo vaovao tsara izay any ny kirseno e. Izay mantsy nefa nanafarany talon'ny lany tao an-trano hoe telefony eo raha sanatrika teraka ianao. Nefa zao aza mbola taraiky any izy ko. Ka tokony mba hisy ilaza aminy izany nareo e. Ka tsy aloha ve rehefa avy eo izany no atao e. Inona moa mamaika amin'izany ry fantsa? Ianao aza ty mbola reraka beko. Mandehana moakisy ianao azafady lazao an'izany izy ha? Lazao azy fa lany zanany. Eny akia, andrasy vetivety ary. Apy angamba aloha zay a. Mbola misy fanafody tokony ampiasaina amin'ny vetivety ka mba mangataka anareo hivoaka azafady indrindra. Zay aky fa lasaka izay aloha. Iny ary te mba lazao aky izy a. Fidy. Sy eno a. Inona nataontsika amin'izany fangatahany fanty izany? Inona no lazaina aminy rehefa anontany azany foana izy rehefa avy eo? Ary mandra-baoviana koa hanafenana an'izany rehetra izany ry Fidy a. Ny fotoana tokony handraisana azy no tsy mbola amin'izao ngamba. Izay fotoana mety amin'ny fotsiny tsy maintsy handrasantsika ary sy eno a. Mampangoraka any mahita azy ry Fidy a. Izy toa mbola manantena ny Doda hatrany. Tsy ao aneritreriny akory hoe efa maty Doda, maty ny vadiny. Zao ry sy eno. Teneno amin'ny fotsiny aloha fa efa nampilaza azy tsika. Aleo rehefa tena azo antoka ny aminy voalazaina azy izany e. Sao mantsy sanatrika tsy ahatohatra ny vaovao ratsy ambara aminy izy. Eny ariko. Dia efa ampahafantarina ny fianakaviany rehetra ihany koa izany, sao mantsy tsy mahafantatra izy ireo ka raha vao mareny vaovao ratsy dia ampilaza azy. Izay tokoa ngambany. Fa ahoana nefa ozy Dody ha?
aizy izy ny tsy mbola tonga eto foana hatramin'izao fa ahoana ozy taminareo tamin'ilay nareo ny antso azy teny amin'ny hopitaly eny firy andro any teny amin'ny hopitaly very reto dia tsy mba nanao izay fomba azony natao ekarana taty izy eny fa na dia mbola ao anatin'ny asa tokoa aza se eno afa ahoana ozy izy ho tolozanareo romena eny eo fotsiny aryko eto teky telefônina eo aloha itsoko azy ka ny telefonako angeka tsy mandeha ka izary ny telefonako andrasa aloha finosy tsara aloha ny zazakely ndry fa sao dia mangatsika ry fanja finosy tsara mboary tsara ny lambana eny tsy maninona izany akio zazakely efa matory ioko teneno amre marina ry ze eno marinina ry fidy fa marinina ka eny nafeninareo apetrao iny telefona iny akiry fanja apetrao fa nahoana tsy azo azy tsony ndry tsy afaka ny andray antso avy amin'ndry tsony dota satria maty akizy ry fanja maninona tsara ze eno zano maty dota fa inona aloha izany lazainareo amiko izany fidy amin'ny teneny ianao fa marina ve izany zavatra mbarany seheno izany fa voavinonareo ny teny tamiko fa hoe hiakatra tsy ho ela izy ko hoe zao dia lazainareo amiko fa maty fanja mahaiza re mionony tsy azoko ange izany reto hoe fa naninona fianakaviana rehetra ny tsy nisy nylaza tamiko samy namango teo avokoa izy rehetra nijery an'ity zanakay tiako nahoana ry zao vao hoe samy nahafantatra ankizy rehetra reny saika tsy nisy sany teny tamindrina ndray marina ve izany lazainareo izany ny fahasalamandry sy ny zazakely no ntsonjovona tamin'izany mantsy sao dia hoe sanatria anataitra indriny fahafantarana an'izany rehetra seno teneno manofo ve marina ve ki izany za tokony nandray ny antso avy tany amin'ilay toerana lesany tadidindry talohany nandanantsika tany amin'ny hopitaly iny tamin'iny fotoana iny ve tamin'iny no naresako ilay vaovao ratsy voalohany tsy sanylaza tamindry ihany noho ny fatahorako ny fahasalamandry ry fanja taniny andro iny ihany ko mantsy dia terakindry andray doda maty ve dody okizay kely doda tsy mihina ao izany areto laiko izany tsy maty ianao doda tsy maty izany doda izany teraky izy ty ramony tany tsy lazao amiko reto fa tsy marina izany mianao anatiny fotsiny tsy doda avelanao eto ave okizay kia mahaiza mionona ry fanja zany mihitsy zarany Andriamanitra ny manjatra ny fiainantsika zanak'olombelona ety an-tany tsisy an'izany izy anjary rery ihany izany mahafantatra izay mahasoa antsika re doda tsara levenana kely ny maty tsy maintsy nitazomina naritra vao nasitrika tany am-pasana satria mbola nandry ny fahafantaran-drinomarina ny avany vao nandevina azy mafy amiko akizao mafy lasy dota lasy izy fa kosa namela ny zazakely teo andre hosolona izy raha ny fahafatesana to efa tsy zava-baovao amiko tsony to efa mazatra amin'ny mianao anatiny fa ireo olona izay tsy maintsy etindra fahafatesana manaraka azy mampalahelo zahakiny raha tsy vitana dia reny olona ireny no namony tany tsy satria raha tsy niaraka tamiko izy ireny angamba mbola velona teo avokoa hatramin'izay okizay ty fanja okizay efatra kia manana zazakely ndry ankehitriny manana ny fanantenandry ihany koa io kolokoloana tsara kia dia ataoko ahoana rereto ty zazakely ty tsy maintsy miatrika an'izany ndry ry fanja miatrika ny dida amin'ireny andry amin'izao fotoana izao indrindraindrindra eny ty tokoa angamba solony aky andeha asiako hoe ataoko hoe solony anarany rehefa isolo sy andimby ny anarandray ny ihany izy solo mety izany maherezaka i fanja aza manandry efa eto foana izay tsy anarandre koa amin'ny fiainana rehetra
misaotra kia lafany nefa ny azo tsisy tsony kosa angamba fanidiminy tsisy tsony zany satria resy ny fanambadiana lavo amin'ity farany ity ka tsy tafarina tsony. Indry ihany koa efa manana zanak'indry ka inona tsony moa no mety olana kia maninona raiky raha zany maty ai fa maninona ry zareo an-trano no entiny manaraka azy ihany fa tsy zay ny fahavelomanao zazakely eo angamba nandrasana amindry kia izy ekijerena fa raha sanatria ka lasa tany indry dia anaraka mba mity zazakely tiako nge zazakely tsy manatsiny ampiny izay eny mety izy tafa ohatra loatra tokoa angamba izany teniko izany nefa tena mavesatra loatra kiny fahoriana netiko nandritran'izay taona vitsy ny fandimby izay mahereza kia mavesatra loatra asa misy olona mitondra n'izany fahoriana izany toa koa ve any ananinanina any raha misy inona no ataony amin'izao fotoana izao dia inona koa ny vahaolana ny raisiny mba nahafahany niarina teo amin'ny fiainana mba mpalahelo akenindrery fonja se eno ahoana ki tsy misy zavatra fanandrifontsony angamba ki amin'izao fa nefa ny ty mety efa iaiky amin'izay ndry ankehitriny fa tsy kisendrasendra tsony izao efa voasoratra meloha dia toy izany hatrany ve kely lalan'ny fiainako mahereza kia dia tokony onona amin'izany ave zany manahoana le zazakely eo ry sy eno salama tsara kosa aloha izy dongadonga kely mahafatifaty ery tonga taiza tsara tsara kosa izany ary fanja manahoana afaka no aiza moa izy eny fa na dia mafy tokoa aza reny donany atra tamin'ireny tsy maintsy mibanjana ny tizanany ty kosa izy ry fidy tena malahelo an'iny vehivaviny amin'ny foko manontolo mihitsy ary sy eno tena marina moa iza moa no mahelo an'izany tantara izany ka tsy tsetra azy nalahelo azy kosa ry fidy fa dia inona loatra raha mahatonga an'izany sa inefatra nanambady ve dia inefatra ny saona ihany koa inefatra nandevina tsy misy anjarana tokana ho azy angamba amin'ny fanambadiana ry fidy raha ny fahafantarako azy mampieritreritra ihany fa nahoana nefa ireo lehilahy rehetra niaraka taminy no atelo ny fahafatesana avokoa tsy marary tsy maninona nefa izy ireny fa dia toy ny aran-javatra izany fotsiny tsinitsiny eo ranga dia maty eno mampanontany tena ihany tokoa matetika misy zavatra hafahafa mihitsy izany ry sy eno dia tsy haiko miezaka ny tsy eritreritra n'izany ihany anefa tsy mety ny saiko voanio malina izay antso ny raisinao ny laza ny fahafatesana izay nge izany doda no niresaka tamin'ny havany sasany taty Antananarivo tamin'ny telefoniny fa hoe hiakatra no surprise amin'ny fanja dia izay tsinitsinina teo nefa dia hoe matin'izany herinaratra lehibe izany ony ny asany moa fantatrao ihany fa milalaony sy mametaka n'ireny herinaratra ireny any amin'ny faritra tsy misy an'izany ka azy efa fanaony nge izany indrindra fantany izay ataony sarotra ihany ny laza hoe tsy fitandremana izany olona efatra ve dia tsy hitandrina avokoa maty noho ny aritina ny sasany maty vokatry ny lozam-piarako dia tampotampoka teo ny sasany dia tsy hay mihitsy irery sy eno mandreraka ihany mieritreritra n'izany rehetrarehetra izany ry fidy ka samy teto-tsika asianao vavolombelon'ny zavatra ny ato taminy tsy nisy ny afina mihitsy izany dia hono ary sy eno ahoana ny tokony atao mba hialany amin'izany tsy tokony anambady tsony angamba izy ry fidy izay no eritreritro amin'izay dia tsy misy olona maty tsony fa nambadiana azy fahafatesana toa mifaningotra izany aminy rehefa misy fanambadiana dia misy fahafatesana dia tena tsy afa-misaraka tokoa ve izany izy raha teo koa efa nandray an'izany fanapa-kevitra izany angery fidy izay ve no nambarany mampalahelo izany ry sy eno izay angamba ho ihany mety aminy izay karakarana sy ny halehibe an'ity zazy ity sisa ny verina rehefa tsisy vokany ihany ny fanambadiana ry fidy ka io zazakely io izao mifahatsirovana ho azy angamba nyko izay angamba tsy hitakory ake dia 5 taona sady izay isolo kely koa tia moa izany efa 5 taona sady koa moa ki andray
10 taona sady tokoa e. mandeky ny fotoana 10 taona 10 taona no namoizako ny dadan'ity zanako ity. Tsy izy rery ihany tokoa fa izy telo lahy e, izay niaraka tamiko. tsy efa dimy tantara ve zany ankehitriny akia? Ahoana kisa eno ny fanadino an'izany mora foana eo a? Tsy mora kosena anie zany e. Fantatry indri tsara fa zavatra tena mafy tamiko zany. Izany aloha dia marina tokoa e. Nandritra n'izany fotoana izany tokoa kiny nandraisako fanapahan-kevitra ny tsanambady a. Dia izaho solokely zanako sisa ankehitriny. Mahafinaritra ny mahita anareo mianaka miara mifampitantana amin'ny fiainana kia. Tsy naneho ankivinana dia mafy tokoa aza ny zava-misy rehetra. Afaka no aiza moa kisa eno a. Izay aloha dia marina e. Tsy efa manatra tokoa angeny teny. Mahereza foana kia fanja. Aza diny fa izay dia tsy mitsahatra ny vavaka ho anareo mianaka. Tadidindri ve? Ninona kia? Volana avril ohatr'izao tokoa kiny namozako any Doda. Tadidindri? Hay tokoa. Fotoana ohatran'izao zany. Maizim-bolana izy amin'ity. Dia reviana moa zany aniverseran'ny solokely akia ry fanja amin'ny herinandro? Amin'ny herinandro tokoa ka. Isa-taona rehefa mitsingerana izany fotoana izany dia be ny zavatra famaofao atao tsy haiko amin'izany rehetra izany. Mieritreritra an'izany aho koa, mieritreritra ny fiainako. Doda sy ireo olona niaraka tamiko akia. Ka tsy afaka misaraka amin'ny tantaran'izy anie ity zanako ity e. Efa manomboka manontany ny dadany izy izao. Mazava ho azy satria tsy tahaka an'ireo ankizy miara-milalao aminy kosa ny ankizy. Izy ireny manana dada izay riariany amin'ny ankizy namany. Ny zanako kosa tsy mba manana an'izany nefa izy dia teraka. Ary manomboka manontany any dadany izy sady angaitra trano ny tena mamaly an'izany satria andaingaminy tsinona. Ka tsy afaka nilaza amin'ny marina mihitsy indri satria izy mbola kely loatra ka. Sahoana ny famalindry azy amin'izany? Lasa izy hoa. Lasa nandeha any lavitra any dia mbola tsy miverina. Izany? Fa manontany matetika eny ilay zaza hoe roviany dada no hiverina e. Dia roviana tokoa moa izany. Anga izy hiverina tsony. Rehefa lehibe izy dia afaka mandandalanda tsara, atsapan'izany dia ho lazaindry aminy marina rehetra. Ka rehefa fotoana toy izao indrindra anie mampitamberina amiko ny tantarako rehetra e. Efa pejy vaovao an-tantarandrika ny fahatongavan'ny solokely tamin'ny 10 taona lasa, ka ao ka iova arak'izany ny pejindria manomboko izao. Seno a. Ahoana ki? Raha afaka pitsoko ny fotoana hitsingerenan'ny andro nahafatesany Doda. Fanaoko arak'izany ny manatitra voninkazo azy. Tahaka izany ihany koa rehefa mitamberina ny fotoana nahafaty azy roalahy. Dia andeha hanatitra voninkazo any amin'ny fasana izany ndry io? Eny kia. Izay ny eno any hoko sy angatahako famelana amin'izy ireo no ny fahafatesany. Tena mahatsiaro tompona ndraikitra amin'izany ikiza no sady fahatsiarovako azy koa e. Tsy maninona ki izany raha izay ny fantatry indri fahafahandry eo amin'izany eritreritra izany a. Ary fahaizaka hifidy. Fidy? Tsy ao fa mbola lasa ny vorany ampianarandry zaza kiza, lasa ny vory ihany izy. Ay! Mandalo ihany izy angamba rehefa avy any satria efa nambarako taminy fa handeha mangy anareo mianaka izay. Ay! Tsara kosa izany ko. Mandrem-piadanana ry Doda. Amin'ny fotoana ohatr'izao dia saika mahita an'ity lehilahy ity manatitra voninkazo eto amin'ny fasana eto foana koa. Olona sarobidy aminy ihany koa angamba ny nafony. Tomany fatratra izy amin'izany. Dia mandohalika ora maromaro eo. Ary saika za foana ny mandeha mivoaka ato alohany. Eny fa na dia izy aza nitazako mialoha eo. Tena tafalatsaka lalina any am-pony ny alahelo. Ny fiainana avokoa izany. Ary aleo aloha mandeha amin'izay fa ohatra ny mikotroka anie izany andro izany. Tena mety ho avy ity orana ity raha izao fahitana azy izao. Jereo raha tsy efa manomboka mitaitaika izy izany. Ary ilay fanahiko. Tena avo be ny orana. Ny bus rehetra koa feno daholo. Ny andro ity efa miariva ihany.
za ty taraiky aty vao nivoaka ny vavahady sy mety ara-todefa misaka be mora dia voatery miarika eto fotsiny hatramin'izao. Inona re ty ataoko ohatrany tsy ho vita aloha raha ny andeha tongotra amin'iny ka nefa raha hiandry fiara tsy misy mandray tokoa tsy vao maika balina ihany. Inona izao no ataoko iny le olona manaritra voninkazo niaraka tamiko tefa mivoaka ary mitondra fiarana izy tena mitododobaka any amin'ny lalana lehibe mihitsy izy. Ka maninona moa raha izy ny angaviana mba hitondra ana dia amin'izay toeram-pijanonana ny taksi fotsiny ihany azy. Eno andraso aloha hosakanana ka io eny fanjanona. Azafady indrindra nge Ramse sao dia mba afaka mitondra ange ianao mbola lavitra mantsy ny mody ka mety ho tratralina aty an-dalana. Ny bus makany aminay koa efa sady miavitso ny fiaina avokoa ka tsy mandray tsony. Izany nefa efa ela ihany ny andro sy niaritra teto amin'ny antsika teto. Renao ve izany fa maninona ianao tsy mamalika mba miavonavona koa izany raha olona. Aleo miala teto ka mazavozavo fa tsy hitondra izy izany. Nakaro ny fitaratra ny dia iny izy lasa ny rivatra. Za fotsiny ataony tsara jery teo. Dia inona reno ataoko aleo ranga mandeha tongotra. Aleo mandeha tongotra any aloha any. Rehefa tonga any aloha any ve tsy ho teo ihany ny atao. Any mba mety hita taksi ihany na fiara hosakanana. Tena mafy ty tena tsy tanjoko tsy mihitsy izany ka tena tsy tanjoko izany antsika izany fa andeha hivilatsa misy toeram-pisotroana kafe itsy any iaraka sady mba hisotro zavatra maifana ka marina raha tsy arariny ity teny ty tena betsaka hatrany pôlitika tena tapony. Tsy misy afa-tsy client tokana ihany koa eto. Mba hanaovy kafe mafana ange azafady dia mba asio mofo. Vetivety ary madama. Fa tsy ilay olona tatriko koa ve tia mipetraka misotro kafe amin'ny latabatra amin'ny sisiny etsy tena izy io. Ary ka io ivelany marina ilay fiaraneta fa za koa tsy nijery tsara talohan'ny dirako tato janona teto koa izany izy. Mba ratsy fanaka na dia nitondraka mela tato amin'ity toerana aza ve dia tsy nataony akory nefa dia efa hitan'izao fa lena no nijoro teo amin'ny sisin-dalana teo. Reto ary le commandement madama. Misaotra betsaka tompoko. Andeha niantso mifidy aho dia izay kotsany ana fiara ity ka tena izay tokoa mety ndraso nefa atao lobato koa ary ty finday ity dia tsy hisefitra tsony koa ilay izany dia taraiky aty ahy izany fa inona tsony moa andraso lo hisotro an'ity kafe ity dia miandriandry an'ity orana ity tsy hitsahatra eo ihany ve io dia rehefa mitsahatra io mandeha iny eny ilay olona fa nitsangana dia nandovo. Tsotra betsaka ary fa mbola lavitra nga raha misy ety mody. Mbola lavidavitra tokoa. Mbola any akaiky ny Ambato fotsy ihany izao no alehako. Any Ambato fotsy hono izy no mody. Izany hoe mandalo eny aminay nge izany ny lalany dia inona ary ny antony tsy hitondrany sa tsy fantany hoe mandeha any koa andraso aloha anontaniko hoe mandamina volosa tsy. Misaotra betsaka Arsia. Ramse azafady indrindra hoe raha andeha any Ambato fotsy any ange ianao mba afaka mitondra ve? Ataoko fa tsy maintsy andalo eny aminay ihany ianao. Tsy maninona reto koa fa meko izay tokony saran-dalany taksi ianao tsy vola tokony nomeko anao lazao fa tsy maninona alohako izany. Azafady tsy taksi akory ny fiarako na fanateran'olona amin'izay mifanandrify amin'ny lalana alehako.
Ohatry veloma ianao e. zany mba famaliny ahy e. Ohatra ny rena olona misy revitry tsy napoziko eo ohatran'izany ny toetra raha ny fahitako an'le endriny iveny tsy taksi hono ny fiara fa iza moa no teny hoe taksi ny tomobilina ne. Efa tsy nanaiky hitondra ange izy rehefa tsy nijanona tary aloha tary fa za koa ny adala mbola nanantona sy niangavy azy ihany. Karaha marary amin'izao moa ndritra Frantsa dia mba ahoana? Ka tratra ny orana reky izako. Iza moa no nanapo? Ny taksi be kotsiny izy. Amin'izay indrindry ny firy vao tonga. Raha izany azy izany tsy nijanona teto dia ahoana ity zazakely ity? So ihany tokoa izy fa tsy nentina tany fa raha tsy izany naharary tany angambak'io zanako io Jereo fa malahelo indri izy io izao. Rehefa mahazo hafanana tsara fotsiny dia tsy maninona ka. Tokony no dalolo ihany nge ndry e. Za koa mokiva hijanona anao inandry se eno ny orana no avy aloka vao tery tsy maintsy hoe niandry azy nitsahatra vao nandeha. Teny an-dalana koa ary mba nisy olona ohatra ny nanome krizy azy zay. Fa ahoana ki? Hitandry niarana natitra voninkazo tamiko tao amin'ny fasana izy. Teny amin'ny fasana? Dia andeha hodany ambady fotsy ve ki izy dia mba niankaviako hitondra dia tsy nety. Andray kosa fa maninona hono ki? Lehilahy miavonavona be zay kile izy lehilahy manao teny anavona fotsiny mahasosotrana ny mieritreritra azy azako. Ka tsy fantatra tsony kosa angeki izay olon-dratsy amin'izao fotoana izao ry Frantsa. Ka zay angamba ny mety ny tsy nitondra ny indri fa ny salasala izy. Za ve? Za olo ohatran'izao ve kiry se eno? Dia inona ki fedina ty amiko aty tena ry toe-tsain'ny olona mihitsy ki nefa miova angamba. Eny fa efa tonga ty an-trano aloha indri izao dia misaoran'Andriamanitra. Marina ki izany fa inona ary zany lazain'ity mpampianatra ny solokely ity izany? Tonga ty ahitsena ny zanako avy nianatra dia lazainy fa hoe efa lasa niaraka tamin'ny ankizy namany teo hono izy. Hatramin'izay nefa misy mitsena foana izy ka nahoana ny androaniny hoe hiaraka amin'ny ankizy. Dia ankizy iza koa ary izany? Manahirana ka. Lazainy fa namany miaraka mody aminy hono. Ilay ankizy izany nisy nitsena dia nanaraka azy izy. Za koa moa nitaraikiraiky vao tonga taty am-pianarana fa mbola mividy an'ireto fanafody reto tany amin'ny farmasiako. Dia efa tonga any an-trano izany izy izao ka. Ory Frantsa, fa ahoana? Inona no ataondry aty? So dia mba naka aty amindry aty kiny zanako solo Anao inona tika izy fa nga tsy nianatra ry zareo androany? Ka nianatra izy ary avy any am-pianarana mihitsy aty ory seny fa tsy antsony ange izy. Fa tsy antsony ahoana fa tsy azoko e? Tsy ano izy. Fa ahoana ary zany e? Dia nakaiza ny zazakely? Fa nakaiza ary zany ny zanako kiry se eno tsy aty ve izy tena tsy naka aty aminareo zany izy. Tsy nandalo teo mihitsy izy ho amantsy-ndry. Androany tontolo dia tsy mbola netazy mihitsy. Andriamanitra tena mampitebiteby afatratra kizao zavatra izao se eno aizany zanako. Fa izy nefa niaraka taminy e. Fa nga navela mpampianatra andeha izy raha tsy tonga tany ry tsena anazy ka. Ka niaraka tamin'ny ankizy namany teto tanàna ihany ange hono izy dia izay namela mpampianatra azy ivoaka tahaka amin'ny fanaony indraindray ireny. Ka mandehana jereo aloha izy eny ary andrasara aloha ki anontaniana indray ny ankizy raha izany raha ireo ankizy eto tanàna indray aloha dia ohatra ny efa elaela ihany zareo no efa tonga teo reo efa milalao reo daholo zareo. Se eno andao aloha kitsika sindrimba hiaraka hitady azy andao moa aky ka andao aingana ary e.
seno ahoana de tsy hita zany solokely efa tapitra nanontaniana avokoa ny ankizy rehetra fa ahoana ary zany aty an-trano koa nefa tsy misy tsy mbola tonga aty koa izy ay seno avereky izy zanako avereky izy solokely ay zany zanako lasay zarina le any zanako izy any nakazy solokely aloha mitony aloha ndry fanakazato fotsiny teo ary izy tsy amindry matsy iza ny ankizy niaraka tamin'ny raha izany tena tsy mba zakako mihitsy aky mieritreritra an'izao marina moa niaraka nivoaka tamin'ny ankizy ihany izy zany ko inona indray moa zany de nakaiza nefana de ahoany toro hevitra inona atao se eno ohatray de iandro fotsiny eto ve tsika sa ahoany andraso aloha ki andraso aloha andao ake anaovana filazana aingana any amin'ny radio sa ho any amin'ny polisy filazana izanao tao fa zaza voateo ve no ve de karaha iandro fotsiny eto ary tsika raha toe mpangalajaza marina ny nakazy ka tsy efa lasa lavitra very zareo andao moa akia sao de variana amin'ny lalao an-dalana ny fotsiny akiry zareo raha nieritreritra miaraka amin'ny namany de lalao an-dalana izy tsy amindry mantsiny efa impiry vezivezy tamin'ny lalana iny tsika sindry zao teo ka de ahoana ary zany inona ny eritreretindry atao manoloana zao zavatra zao tsy haiko akia de hipetraka fotsiny andry azy eto fotsiny zany vo maika aky tsy mandry amin'izany mihitsy ny saina maneritreritra kirseny fa andao akia de lasaiza tokoa ary le zaza zany inona de nanesika azy andeha tsy andrendry ohatran'izao tsy haiko akia isan'andro na izy nefa de miandry eo foana na de taraiky aza vao tonga makazy zao le tena manahirana mihitsy tena mijaly eritreritra aky atao ampiandrasana azy seno tsy atombona amin'izao mihitsy aka de hipetraka eto trano eto fotsiny ve aleo angamba aky andeha hojereko any ivelany any izy ka asa tsy manina fa ndao indray ary aloha andeha aizaky zany misy mandondona mbaravarandreo fa jereo aloha zany ve mandeha ana jereo aingana fa inona nandrasandry eo ny zanako marina solokely isolokely ve andray fa taiza ianao ny solo Amuda fidel, Amuda fidel, fa izy io ry fanja mahafantatra indringa izy io fa netinao taiza ho any zanako mpangalajasa ve ty olo ty sa ahoany moramora aloha ry fanja azafady fa tsy mpangalajasa tompoko iano ara raha mpangalajasa tokoa ve izy ry fanja de tonga anatitra ny solokely aty amindria tsy zany mantsy fa hitako tari andalana tari izy ohatra ny hoe zazavery zany lalana taiza kay taiza tari ambony lavitra tari lalana tsasakady mialy eto amin'ny tranonareo toerana akaikin'izay garazy nanamboarako fiary zay le izy ary efa ela ihany nahatazana azy nipetraka ny tomany teo amin'ny toerana ray teo de natoniko izy de nanontaniako ary nilazainy tamin'izany fa tsy hita ny lalana mody de nanontaniako ny toeram-pianarana izy ary zay ny fantatro ka nandehananay tany rehefa tonga teo moa de nihidy le toeram-pianarany ary nilazainy fa efa hitany koa ny lalana mody tsy sanamela azy andeha rery fa naleko naterina taty mihitsy izy ko so sanatrika very eo indray andray anaka fa inona ny nataonao tany lavitra be tany ondry solo fa nanao inona tany ianao raha nambarany ateny andalina de niaraka tamin'ny ankizy ny namany tokoa izy ka asa zay nifandozany zareo avy eo efa impiry moa ianao tenenina foana tsy andeha anitadiany akafany ka mety reo ankizy lehibe taona noho izy zao no nitarika azy tamin'izany ko solo mihaino avy ianao efa miteny anao foana fa rehefa mirava de andrasanao ampianarana foana neny raha tsy neny makanao any tsy mivoaka atsony ianao mazava tsara afarana ihany ny mpampianatra azy fa raha misy fanondroany ny ohatran'izany manahirana ihany madama mafy angezany mamoy zanak' zany sa tsy mba mafy aminao zany marina tokoa zany tompoko fa misaotra betsaka anao tamin'ny fahasaranana nanatitra azy taty tsy misy fisaorana tompoko zay fa velominareo veloma ary ianao tompoko indri to tsy nampandroso aza trano kory ty indriny tsy nisaotra azy tamin'izay nataony tamindry tamin'ny fanaterana ny zazakely ty taty an-trano aky fa mianahana fotsiny eo ndry fa adindry sady ve ny fitebitebindry teo
sao dia mamenatra ny olona iny ry fanja. In'olona iny ve? Sady angamo efa fantatry ndry izy iny e. Na izy aza atao ohatran'ny somary gaga ihany na hitandry. Hay, nefa na izany ihany tokoa aza tokony saotra azy ihany e. Izay ny fiantsika tsotra indrindra tokony ataondry sy naseho andry taminy. Marina ki izany a. Angamba tsy mbola lasa lavitra izy izay e. Vao ambadika ao izy raha nandanany teo akia. Eo ary aloha ianao ry sola. Andraso injaiko vetivety aky izy a. Mandana akia. Andraso kely vetivety hoe. Ahoana izay? Misy adinonao anga? Misaotra betsaka anao tamin'ny nanateranao ny zanako taty e. Ny fahasairananao. Ay, zay. Noho izany dia fifalianao amin'ny manasanao androso ao an-tranoko. Na dia hoe hiara hitahita amin'ny telo mianaka fotsiny ihany aza. Tsy manam-bola amin'izany fa tsy mahatra fahadiranova na akory ka hoe sanatria tsy sakafo raha tsy ao an-tranon'olona. Andray. Fangamo aminao izany ny dikan'izany teniko izany ka. Ary raha mangetaeta ihany koa tsy hisotro an'izay ranom-boankazo any aminao akory e. Manam-bola afaka mividy ka azafady indrindra. Andray. Tena tsy napoziko izany toetranao izany a. Azafady indrindra. Aleo andeha. Fa izany ve no tiako tenenina aminy e? Azo ny ve aloha ny zavatra tiako ambara aminy e? Hoe ho fisaorako amin'ny olona naterany zanako ny anton'izany fa tsy misy ifandraisana amin'izay zavatra rehetra teneniny vavan'izany akory. Hatray, fa olona ahoana koa ary iny e? Tsy azoko mihitsy. Dia izany akiny nataony ry seheno a. Hoatray, fa ahoana koa ary izany? Fa olona marary saina ve iny olona iny sa ahoana e? Ka raha tsy marary saina tokoa ve moa kianao an'izany a? Nefa dia nilazaindry ny zanakindry fa nivitanany gatao izy teny an-dalana raha nitaraina noana. Dia iza izany izany mofo mamy izany ka. Efa laniny koa aiza indray? Ay, Fa iza marina ary iny olona iny ry fanja. Tsy azoko mihitsy ange e. hitandry ve? Iny ange le olona nolazaiko tamindrindray andro iny e. Ay ve? Le hitako teny am-panaterana voninkazo no an'ny doda ho a. Aoka fa izay tokoa vao tsaroako akia. Dia iny olona iny le izy. Ay ve dia mbola izany ihany ve kiny navaliny endry teo? Izay eny saika tsy niresahako taminy teo nefa marina aloha fa tokony hisaotra azy ihany noho ny nataony. Raha fatany ve fa zanakindrika izy solo kely dia anatitra azy atraty an-tranondry tahaka izay nataony teo iny olona iny? Raha fatany fa izany reniny. Tsy nanao an'izany tokoa angambaka izy a. Fa inona ary izany no tena mahatezitra azy amindry raha izany e? Dia tsy haiko mihitsy akika. Za zany mba niangavy azy hitondra tamin'ny fiara tamin'ilay indray mandeha iny e. Sa inona? Tamin'ny fotoana iny tokoa izy dia efa hafahafa maly resaka tamiko e. Nefa inona no tokony hatezitra azy amin'izany nefa ny? Dia tsy fantatro mihitsy aky izy ao an-tsain'iny olona iray fa dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa ohatran'ny olona hafa mihitsy ka. Hafahafa saina ny olona amin'izao fotoana izao raha izany no izy rikala. Nefa dia lehilahy tanora, salama sy tomady ohatran'ny rehetra. Eny akiko. Tsy hampozina hoe hanana toetra ohatran'ireny mihitsy e. Inona no tiana tongavany amin'izany araiky fa tena ohatran'ny tsy mahazo mihitsy a. Dia efa fanena fandroany ve kizy zahay dia mbola zany ihany no nataony e. Tena tsy azoko mihitsy ka. Avo be izany ora izany a. Anisaky ny tsy mitondra elo ihany vao mibotsaka be tahaka izao ity izy. Tsy mahampiziko mihitsy aloha raha ny fibaliaka amin'ny masoandro taoko eo atoandro iny e. Dia vetery tsy maintsy andeha amin'ity orana baozy indray aza. Mahakely tena. Andray, raha mandeha mafizany moto izany amin'ity lalana manano ity a. Dia rehefa tsy mirimbiry mafy dia mafy ery izy izany. Hoadry mari. Jereo raha tsy misoritika taty amiko avokoa ilay raha maloto miavaka tery voan-dalana tery. Nefa nge dia lalana malalaka be io e. Angamba vao tery tsy maintsy misy amin'ny olona avakasika. Tena koa ny kefa lena ihany ka. Tsy maninona.
saingy tsy fantatra na raha ninona ndray zao na raha ninona fa dia mifafy ety amin'ny tena ty tany hoe fa inona izany andriamanitra ile moto treny nenjereo voan'ny arabe io andraso aloha jerena ny aingana io kosa ny fefanatsiaro-tena izy izany ka fa aizy ty misy aty efa nanao hoana ianao izay fa naninona ay marary be nge zany roako izany ie aza mbola mihetsiketsika mahery aloha anao fa misy parady raha mipetaka anao eo amin'ny andronao io fa naninona nasianao an'izany tsy tsaronao ve ny nanjohanao fa naninona aho nianjera tamin'ny moto ianao nianjera tamin'ny moto dia aiza zao ilay moto nentiko le moto sy mba ho ivelany ao ka angamba tsy azonao entina ntsony andray lohanao voadona mafy ianao raha teo moa tsy nanao maro loka naparatra ny lohanao sahala amin'izao mba tsy nisy fiara fanena taminao azako tena zava-dozy izany dia nentinao taty an-tranonao tsy tsy tranoko akory ety ka maninona tsy tranoko ato fa aiza ary ty misy aty fa aiza tsy misy fantatro nge tranon'olo ety akaiky ety ihany misy atsika fa naza koa zany mandalo fotsiny ihany ny ety nandeha tamin'ny lalana dia sendra nahitanao dia aiza zany ny tompotrano ao anefitrilany ao izy mikarakara zavatra ao anao ay andraso kely irirana kely aloha na zany aza moramora ihany ka ao efa azoazo dia ianao zany nitondra taty sy nanavitra raha izany soa aza fa nandalo tamin'iny toerana iniko tsy nisy olona nandalo mihitsy ane no ny orana avy fa naninona moa ianao no namonjy maninona fihetsika tsy hanomezako raro no anao zany nataonao zany mariny tsy azoko ny tianao tenenina za namonjy anao indray ve no vehivavy mitonantonana loatra ianao azafady raha mise mba moramora kely nge ty vavanao tsaro fa raha tsy sendrange ianao ka efa maty hatrizay ka naleoko maty toy izay zao ndray dia izany ve mba visaorana setrinao tsy napoziko eny nitoetranao ve moa vaovao amiko fa amin'izao zavatra sarotra ny anjady taminao zao tsy nieritriretiko hoe mbola ohatran'izany foana fandraisanao eny fa na dia efa teo ambavahoana ny fahafatesana azy ianao dia ianao ve mihevitra fa fanavotanazy ao nataonao zao na iza mahita sy mitsara n'izay fihetsika nataoko taminao zao dia ataoko fa samy anamarina n'izany avokoa tsy nahatsiaro tena teo voan'ny arabe nge ianao noho ny bataiko dia netiko taty amin'ity trano ity soa ihany koa aza ry zareo ireo fa mba nanaiky nandray anao dia anome tsy ny tompotrano nanaiky napetrano sy nitsabanao koa zany ianao raha izany no izy mila miresaka amin'ny tompotrano aiza izy ireo dia mandany ianao mitsangana makao anevitra ao raha te resaka aminy antsoa izy na ny manao azafady amiko aza tao fady aminao mandehana ianao mitsangana dia mandehana ao anevitra ao sao dia hanomezanao tsiny aho indray zany rehefa aveoko olona manana ny tongotro koa ka afaka mandeha miantso azy mazava ianao koa ohatra ny mamila fila zany eno mandehana mitsangana eniko tsara fa nisotra sy nanome volany tompotrano ty lehilahy ty no ny fanavotan'izy ireo azy mahagaga zany raha nieritreritra azy hanome tsy ny mpapetrano azy dia inona marina ry zany ny tena ao an-tsainy to tsara fanahy tamin'ireo olon'ireo ery izy nefa nanaovany ato eo ny fahasairanako amin'izao famonjena azy zao ny fahatarako indrindraindrindra efa naharitra ora maro ane izy vao natsiaro tena teo raha zany move za mihitsy ane zany ny tena alany izay ihany no hitako fa mety hanazavana an'izao fihetsiny rehetra amiko izao fa olona hoana marina koa ry ty rangahy ty
izy fata tsy napoziko toy ireny ny firesako tamin'ireo tompotrano a. Fa maninona anao firesako aminy? Taony sotsotra sy nanome vola azy mihitsy ary ianao teoko. Fantatra amin'izao endrika eo zao fa olona tsy mahalala fomba mihitsy ianao. Moramora kely ianao azafady a. Tsy mba angina amin'ny fahamarinana e. Ka ahoana moa ny tsaranao amin'izany? Inona ny mety manafitohana anao amin'ny fisaorako tompotrano izay nampiatrano aho sy ny nanomezako vola azy ireo? Sa ve manantena ny azo vola avy aty amiko zato ianao? Azafady fa tsy mizara vola amin'izao olona rehetra izao ary madama. Sady tsy hangataka no tsy handray vola avy any aminao aho e. Ataoko inona? Manana ny ampy amin'izany ny tenako fa tsy dia fadiranova araka ny heveranao azy akory sanatria. Ka inona ary ny mampanahirana ny sainao amin'izao zavatra mety ny fanarahanay sy ny tompotrano e? Ny soranao ny tompotrano tamin'ny famonjen'izy ireo anao? Ianao no niteny an'izany taminy. Dia maninona? Movy tsy fihetsika roa mifamenona ny batako anao izay tsy nahatsiaro tena tery avoan'ny arabe ho aty an-trano sy ny nanomezan'izy ireo fanafody anao. Nefa dia nisoranao izy ireo. Tsy tahaka izany kosa nefa nandraisanao ary vao nihiratra amin'ny masonao fa fahatezerana sy teny mahery isan-karazany no mivoaka amin'ny vavanao. Ka moa ve rariny izany aminao e? Rano nataonao mbola veriko ihany fa tsy hisy sorako sy hiderako anao akory izany. Tsy nisy nanery anao hibatako ange dia tsy nisy nanery anao hamonjy ahy mihitsy na ny kely azy. Marina izany e? Ianao rery no nandeha tamin'iny lalan'ino ianao. Ka rehefa tonga tato amin'ity trano ity dia nanjary olana ho an'ny tompotrano ka voaterina anao an'izao fomba rehetra nitsaboana azao izy ireo. Ka ataoko fa rary ny ara hisotra azy ireo. Mazava nefa ny nambarany raha niteny izy hoe io tovavy io no tokony hisoranao voalohany fa raha tsy izy tsy hay intsony izay mety ny hafaranao. Dia nanaiky ianao nefa tsy nanatateraka an'izany. Tsy nivaliny a. Tsy hanao an'izany aminao mihitsy eny fa na dia nanaiky azy ireo tokoa aza. Eny e, za koa tsy hita mampisaorana avy aminao akory fa mba fahalalam-pomba tsotra ny tokony nataonao. Izay olanao any tsy fantatro, tsy aza any ary tsy misy hidira kokoa ary maninona koa ary any natao hifanena aminao foana e. Manakaiky ny lalako an-trano tokoa ianao. Ka moa fidina moa izany aminao? Heverinao fa moramora ao ohatr'izany moa no mandray teny avy any aminao. Toy izay fanaonao eny e, tsy mampaninina azy any. Amiko dia tsara ny nataoko satria nanavitra ny olona andro any. Ataoko fa fihetsika tsara izany. Enao rery angamba no anameloka amin'ny fihetsika eto tany. Tsy maninona izany. Efa maina ihany koa ity ny akanjo ka aleo amin'izay andeha. Anao veloma sy sotra ny tompotrano dia lasa. Azafady hoe inona ny ianao? Tsy izany fa aleo tsy mifampiantso antsika satria olona tsy mifankafantatra. So heverinao fa tsy misy mpiantso ary raha tsy ianao. Razasakananao ny lalako madama, tsy izany fa tsy manam-potoana lanina aminao e. Efa betsaka izay fotoanako very izay. Adininao tao an-tranon'ireo olona ireo ny karapanondronao. Efa maina izy ity raha lenan'ny orana no nanahazanao azy tao. Raha tsy zavatra ilainao amin'ny fiainanao ty dia tsy nisahirana nanenjika anao taty mihitsy Aiza? Ty Fa inona nanesika anao anatitra azy ty ety indray nefa raha nasoranao to tena nasika be mihitsy. Tsy misy ninninona ka. Ay. Raha fantatry indrimo hoe iza nanome famatsim-bolana soavana ny toerana fitaizana Zazakamboatesako. Fa fantatra ngaky izany? Tonga tao amin'ilay toerana izy nanatitra fanampiana ho an'ny ankizy madinika e. Iza kirsy eno Fa io olona resandria io fa iza ndray e. Maninona tsara hoe aky? Na zaza nge gaga ary fanjy talanjona. So dia mba olona mitovy fotsiny retsy raha olona oatra n'iny ve ky dia afona dia hoe ariary aza ho an'ny Zazakamboty izany Ka tonga tao izy nanatitra anazy. Izany vao nitantaraka tamin'izay izany inge ho ary seny nanaovana tamin'ilay andro aviorana be iny Eno fa tadidiko tsara izy na izy ihany koa za natadity dia nresaka izay. Marina hoe aky Ohatrany hoe olona samy hafa no resandry asy izay olona mpanao asa soa izay. Raha tsy hitako ny endriny tsy nino mihitsy ohatrany tsy mino an'izany Na izaho koa zangeky ohatr'izany
Zany akiny marina ary fanja. De inona aloha zany ny zavatra tena nataony ha? De inona ny fampiresahanareo tamin'izany? Ny amin'ireo ankizy taizainao no nanontaniana anahy sy ny sisa sy ny sisa e. Fa lehilahy tsara raha ny fahafantarako azy aky sady mpanao asa soa. Ka mety za mihitsy anie zany ny maha-alerzika azy. Maso tsy fantako. Nefa inona koa moa kiny rarahiko an'izany fa inoko izy no hitalaoko? Tsy mazava amiko mihitsy zany fifandraisanareo zany hatramin'izao aky Inona marina raha ny tena antony anaovany andriany izany rehetrarehetra izany Fa izy zany tonga dia nahatadidy andriva aloha nanontany ny solokely mihitsy azy izy. Nefa ngeky dia ohatran'ireny olona tsy fantany sy mbola tsy fahitan'ireny mihitsy rehefa sendra tafahoany izay. Dia tsy haiko aky maninona foana moa natao eo amin'iny olona iny na za koa za tsy azoko. Za koa tsy mahazo. Ilay vola madama fa maika. Mbola tsy azoko mihitsy hatramin'izao fa tsy hitany ny volako vola teo anefa nge. Tsy manaiky an'izany fa lany ny fotoanako efa lanina koa sakafo dia aloha ny vola. Tena ifonako re tompoko. Afaka manatitra ny volanao eto afaka ora ray monja. Eny fa na dia ny vola ataoko sarandalana aza anie tsy hita mipoketrako mipetraka teto mihitsy ny tsy hitako. Tsy vita hoe vola fotsiny ihany fa hatramin'ny taratasy maro isan-karazany ary dia very any avokoa. Tsy tean'izay olanao ka fa misy vela vola sa tsisy tsy manam-bola fa tsy haiko izay ataonao rehefa tsy matoky moa ianao hoe anatra volanao rehefa aveo dia tsy haiko. Eny ary oltirika na io lesy azafady hoe tia ny volanao ringa mpivarotra dia avy anao izy andeha raha misy fameriny dia tany ho anao avokoa. Ianao fa ahoana izao? Tsy misy ninina ka. Tsy ora mpivarotra averinao amin'ny volan'ity rangahy ity ka. Fa manana vola omena azy ve ianao raha toa ka tsy misy dia maneky ianao mba tsy hahitanao lozy tsy handray vola avy any aminao tsy ianao ie nomeko an'iny vola iny fa io mpivarotra io zato koa efa fantatrao fa tsy hanome volanao zany mihitsy. Eny ary efa voaray ity raha mbola resaka anao dia misakisany rehefa manako nantrena tsy misy andraisako client ka. Zay ihany ny arsia. Tsy manaiky any volamenao azy iny ay ka averenao amiko ary ny volako rehefa tsy manaiky ianao mandehana laiva amin'ny mpivarotra io le vola teo dia omeo ara azonao. Fa inona ny antony anaovanao an'izany? Tsy misy problemako izany fa tsy olanao velively ka tokony navelanao hiatrika an'izany samyrery teo. Hiatrika inona moa ty ianao manana hery ohatry ny ahoana entina miady amin'izy ireo moa ianao efa fantatrao fa tsy tia halala afa-tsy ny volana izy. Ary marina ny azy satria laninao sakafony dia avy eo anao milaza fa very ny volanao. Ary so everinao fa mandainga amin'izany ary sa ianao mihitsy nangalatra amin'ny poketrako. Fa mpangalatra ve ny fahitanao azy ao raha mpangalatra dia ataoko hoe pisoloko koa ianao. Raha pisoloko tokoa nefa tsy hameny iny vola iny solony ianao. Lava loatra rangana iresantsika fa mikisay ianao ery andehanako fa sao voadony eo. Tsy haly eto fa tovy izay ataonao fa inona mihitsy ny tetavinao ty ry matana? Tsy haly eto aza. Raha te ho faty ianao dia ery avoan'ny arabe ery mijoro fa eny ny fiara no mirimorimo mafy ka tsy handre angiry firy ianao dia ho faty. Raha eto ianao ny voadonako mantsy mety tsy ho faty fa hitondra takaitra fotsiny ihany. Ka izay ataonao re atao fa tsy haly eto mazava angampo izay. Domera dominao fa inona mihitsy ny tena tadiavinao ty fa tsy azoko zany manontany anao an'izany fa inona marina ny tianao atao amiko fa tsy azoko mihitsy ny fihetsika eo amiko. Iza marina ianao ty dia inona zavatra katsahanao? Tianao fantatra? Raha tsy mazava ny amin'izay tsy misaraka eto tsika. Fahalalam-pomba tokony ataonao dia misaotra ano ny fanasako anao aty amin'ity toerana ity. Fa inoko moa ianao nandeha isorako? Moa nisy fihetsika tsara ve hatramin'izay fahankalalantsika ka hatramin'izao nataonao tamiko ka hoe andeha hisaotra anao azafady fanazavana ihany no ilaiko sendrasako aminao dia ampy azy any. Fanazavana? Fa inona keny dia hoe antony anaovanao ohatr'ireny
ianao tsy fantatra akory naninona anao a tadidiko tsara fa teny amin'ny cimetière nanatitra voninkazo teny ihany koa ny nahitako anao voalohany mba niangavy ianao mba anaty-trahatra eny amin'ny fiantsonana ny fiarakaretsaka ka angamba nanomboka teo ny fahatezeranao tamiko sa zany tsy mahatsiaro tamin'izay tokoa no resahanao tamiko voalohany ka inona ny anton'izany antso-tsay maro isan-karazany moa tateoria ny anomezako tsy ny an'izao fiainan'izao dia hoe manenina ary sigasianao no natao iona foana e matetika mihitsy raha sahala amin'izao asa raha tsy miona nefa tsika ataoko fa tsy misy an'izany mitovy hevitra amiko kosa angamba ianao e ka efizay zany iny zazaveriny tsy nampoziko hoe zanakao velively mihitsy ary raha mbola saika matindray torana tsy nahatsiaro tena tsy mbola ny sainiko velively talohan'izany fa ianao ny tonga hamonjy izay efa mitsitra teo afovoan'ny arabe reny fionana rehetra reny ny tsy tiako tsy azoko ianao dia izay olona tafahoana sy tafaresaka aminao rehetra zany dia omenao tsino oatra n'izany daholy mitoanao raha ny marimarina kokoa dia nidika an'izany moa hitokamonina ianao izay ny fiainako hatramin'izay fa olona ahoana renao ty ohatra ny tsy mazava amiko ny tianao hatongavana amin'izany izay fitokananao monina any tsy rarahako fa ny ataonao any tsy zakako tia fantatra ve ianao raha fantatro ny antony mety tsy hany-metsiny anao ihany angamba satria olona tomba mahay misaina sy mandanjalanja ihany raha fahitananao aty ivelany raha misafidy dia aleoko mijanona amin'ny fanomezanao tsiny ahy ihany fa inona ny tiana ho tenenina amiko tsy te hiona aminao raha ny tena marina tsy te hiona amiko tamin'iny voalohany iny dia efa nalaviriko izany eny fa na dia hotsaky ny orana sy jiatry ny atsika tamin'iny sisin-dalana iny azy ianao tsy nitondra anao tamin'ny fiara nomeko teny mahery ianao mba anadinoanao ny endriko izay nefa ny zava-miseho fa toa voamaika tafahoana hatrany sika tao aorianan'izay fa inona no anton'izany tsy fitondranao aho tamin'ny fiaranao tsy mampaninina mihitsy fa nananao zany ka tsy afaka ny aneranao amin'izany fa reo teny mahery kosa tovavy raha vao niresaka taminao tamin'iny fotoana iny dia fantatro ny fiafarany inona ny fantatrao ny fiafaraniko fahafatesana maninona tsy azoko ny fiainako ny voaliko ny fahafatesana hatrany ka efa leon'izany maninona isaky ny voalohan'ny volana novambra dia saika mifakahita eny ampananterana voninkazo eny amin'ny simetera foana sika mahatsikahitra anao eny amin'iny toerana iny foana tokoa olona sarobidy amiko avokoa no milevonao amin'io fasana io ka tsy tia hanokatra sy hanampy ny fahateo ntsony olona sarobidy aminao ohatry ny ahoana fa tsy azoko izany ny tena marina intelo nanambady ary intelo maty vady ihany koa ka ataoko fa azonao tsara angambo izany andray tsy nampoziko intelo ka tsy tiako izy fanefa nitsony izany efa nivoadiny tsy hanambady ntsony nivoadiny tsy hamon'olona ntsony mamono olona tsy haiko sady tsy mbola azoko hatramin'izao fa saika misaraka amiko amin'ny fomba maro hatrany izy ireny sarahany fahafatesana amiko toy izany hatrany noho izany dia raisiko hoerin'ny fitiavako izay mahery vaika sy mivadika poizina ho azy ny mahatonga fahafatesana tampoka hatrany izany ve ka izay no antony defiko anao hatrany fa tsy hoe misy inona akory andray raha vao nahitanao dia nientana iray ihany ny foko manontolo karazany tovovavy mambabo ny foko tanteraka mantsy ianao raha vao niresaka aminao dia fantatro fa tsy ho tanako ny tsy hitory fity aminao ka tsy te hiditra amin'izany ntsony noho izay voady efa nataoko izay no antony mahagaga izany mahagaga tokoa ny fiainako ary sarotra fisafisaina tsy izany fa inona ny tianao tenenina ny fifandrifian-javatra misy amin'izao fotoana izao tsy azoko le tianao tenenina ka satria mitovy tsy misy valaka amin'izany tantaranao izany koa ny tantarany ainako hatramin'ny voalohany tiavako olona manenina tsara dia sahala amin'izany ihany koa ny fiainako inefatra nanambady dia inefatra maty vady
inefatra nandevina olo tiana. Maninona tsara hoe Zany ka tsy haiko hoe dia misy tantara mitovy be ohatran'izany ve? Tantaran'olon-droa izay samy tsy nisy nahita mangirana tamin'ny fitiavana dia tafahoantsika amin'izao fotoana izao. tsy nieritreretiko mihitsy tokoa e. Dia olo tianao ihany koa izany no anateranao voninkazo any amin'io fasana io isaky ny Marina izany izy mihitsy. Ndray Toy izany ihany koa ny fiainako e. Na dia tsy hanadiady ny fiainanao amin'ny atsipireny aza dia efa mahatakatra ny fomba nahafaty ny vadinao sahady. ao ny maty ny lozam-piarakodia, ao ny sasany maty ny aretina tonga tampoka amin'ny fotoana tsy ampoizina. Dia maty izy ireny e. Maty. Toy izany ihany koa raha ny sarahako tamin'izy efa day e. Fa inona aloha no nahatonga an'izany e? Anjara ratsy ve sa Ohatra ny hoe efa voasoratra ao amin'izany mihitsy ny lalana tsy maintsy hizorantsika. izay no mahatonga mamoy fo tahaka an'ireny e. Angamba mazava aminao amin'izay ny antony a? Ny aina tamin'ny lalana ny ainanao ihany koa e. Nefa tsaroa fa za tsy nanao olona tahaka ny nanaovanao aho. Nieritreritry ny manao hoe izay ny vahaolana mety amiko mba tsy isian'ny nahafo intsony. Tsy vahaolana amin'izany ny avinavina. Fa hono a? Ianao ve mbola mieritreritry ny ity olona hafa? Na za ihany koa aza leo e. Leo tanteraka. Hitanao ary zany. Na ianao aza mahatsiaro ny tenanao ho tofoka ihany koa. Indrindra moa efa manana ny zanako ka izy no ataoko fiononako. Sambatra ianao. Sambatra ve ozy ianao? Fa inona ny mahasambatra amin'izany? Ny fanananao zanako ka. Ianao no manao an'izany a. Fa raha ny tantarako toa tsy mba nisy an'izany fahasambaran'izany. Mba fantatrao moa. Mateo am-piterahana ny zanakay voalohany ny vadiko farany. Nididina tamin'izany izy ka samy tsy nisy avotra izy mianaka. Indray. Izay ny sarahako taminy. Zanako izay no heveriko fa fanatenako sy fiposahan'ny masoandrom-piainako. Miaraka tamin'ilay reniny. Fotoana vitsy ihany anefa nomeny ahy. Isainana ny sany rehetra izany dia nalainy tampotampoka be izy mianakireo. Mafy izany a. Raha velona teo na dia ny zanako fotsiny aza, ataoko fa mba tonitony kely noho ny ainako amin'izao fotoana izao ihany ny alahelo. Misy marina ihany aloha izany voalazanao izany. Ankehitriny anefa mahafantatra anao sy ny tantaranao ka tsy haiko tsony indray izay mety ho toy an'izany. Maninona tsika raha mifampitondra ho toy ny mpinamana fotsiny? Mpinamana? Raha izay no mety hanalavirana ny fahafatesana izay manalokaloka antsika koa. Maninona moa? Ianao tsy mazoto amin'izany, za koa toraka izany ka ataoko fa izay no mety amintsika e. Dia izay ny tantarany. Dia nilazainy tamindry izany. Arak'izay naharenesanareo azy teo izaiko. Maly daholo anie izany zavatra izany noho ny seho e. Fa izy aloha izany olona izany e. Ohatrany tsy mbola fantatra angery zareo izany e. Tsy mbola hitanao moa izy iny. Fa ny mahagaga tokoa dia hoe misy tantara mitovy be ohatran'izany ve eto amin'ity tany ity e. Ny lalana nalehan'ny ray ihany no izoran'ny ray. Nefa dia tsy nifankafantatra mihitsy izany nareo. Na zaza gaga teo am-pandrenesana azy rifidy a. Efa nifankahita fotoana maromaro talohan'izay ngery zareo rifidy. Eny e. Efa nitenenareo tamikany izy le hoe nanatitra ny solokely taty an-trano izay. Dia samy matahotra izany nareo roa izao. Matahotra ny fankativa ianareo. So dia tafahoatra indray izany. Aveo hivadika ho ranomasy tsy hanam-piafarana toy izay lasa izay. Ohatrany manam-pitiavana azy ndry izany fanja. Izany ve fahitanareo a? Ie. Tsy ateo masony fity fa manana endrika mambikana aloha iny tovolahy iny a. Eny e, mety marina ihany tokoa ange izany. Iza tokoa moa ny anarany ki? Ny anarany ve? Tsy fantatro. Fa naninona reo ny tsy mba nifampanontany kory an'izany e. Sady tsy nahaliana azy ny hamatatra ny anarako no tsy mahaliana ihany koa ny hamatatra azy e. Iza tokoa moa fa tsy tsaroako izy teo a.
efa fantatro mihitsy nefa tany izy tonga tany ampiasana izay fa ahoana ny lazansehany fa hoe manam-pitiavana azy aloha zahay fa disy veloha ny eritreritra ry fanja efa mazava nge lalana itondrako ny fiainako zay asoan'ny solokely sy ny analam-piazana azy isa imasoky fa tena tsy tianambady tsony aka fanja sao dia mba tsy fifandrifian-javatra tsony ny fitoviany tantarany ainanareo fa misy dikany tokoa ahoana tsara hoe ry seheno misy dikany ahoany tsy haiko fa ohatra ny mieritreritra an'izay fotsiny fa inona aloha ny tena tiandry atongavana amin'izany raha mitepo azy ihany ny fondry maninona raha mba handramana fara ry aloha kia ny amin'ny hoe fifandrifiany zavatra tokoa sarotra be aloha ny eritreritra an'izany ka izay mihitsy oa mahatonga hiteny izany rehetra izany satria sao dia iny ny tena anjarandry tsy misy anjara napetraka ho azy zany akia maza manao an'izany akia marina efa be ny izy zavatra ny ainako izay ary efa ampy areny asa aloha ndry ihany io ka za ohatra ny mahita fotsiny hoe to mifanetana tsara kosa aloha nareo roa raha iaraka aminy aho izy ndry dia raha mahafantatra ny zavatra iandry azy amin'izany ka na indry koa aza nge atahorany amin'izany tory olo tiany teo aloha koa mankona vao maiky aza zaniko mety hitombo izany ny loza ndry ve tsy mino tahorenina afantarandriany marina momba azy fa mety hifanandry fiandalana ny fiainanareo seheno marina ki izany mety amiko aki izao fiainako izao 10 taona io solokely 10 taona no tsy nieritreretako an'izany tsony ka tsy te hiverina amin'ny efa lasa tsony eny azoko tsara ny zava-misy rehetra ka manome rariny indria raha toa ka tsy azo ozongozonina amin'izany foto-kevitry indry izany tsondry izany aky ny tena taopoko ary to ianao manahoana fa maninona ty ianao ny arahabako aza tsy valianao akory ve dia efa zany sahady ny tsenanao manahoana ry tsy zany fa tonga hamangy anao amangy fa inona no mahataitaitranao amin'izany ka zao fahatongavanao tampotampoka izao no ohatra ny tsy dia apoziko loatra fa azafady zany mialatsiny ary fa ahoana kay fanao fotoana ngamotsika isanao fa zany tsy nahatadidy sa misy antony manokana zao fahatongavanao ato antranoko izao tonga hamangy anao amangy maninona kay ohatra ny hafahafa ihany ka efa niezaka ny nanalavitra anao tsy nety anefa anao fa nanakana ny fiaranandehanako mihitsy tamin'iny fotoana iny tsy aleto aho hoe ianao raha tsy mahazava amiko ny zavatra rehetra ny ohatran'izao indrindra ny nalaveriko tamin'iny nefa tsy nety fa ahoana kay satria nanjary nalahelo anao zay ny tena ato am-poko tsy tanako ka nanainga avy tany lavitra tany ho aty aminao mba hafandray zany hono afaka miaraka mitsangatsangana amiko ve ianao dia ahoana zany tsy voatery izao efa rehefa hoe malalaka ianao ohatra ary raha toa ka manahirina anao zanakao dia ento fa tsy maninona dia ahoana efa fantatrao ny tantarako ka za no manakana tsy ty olona ntsony na za koa azy mitovy sika sy ianao ka tsy aleo ve samy miaina amin'ny fiainany ihany raha izany no izy sao dia mba ianao mihitsy ary no anjarako ianao rery ihany ka raha olona hafa akoatranao dia mety tsy tanteraka izany fa ahoana no hoe zaka noho izay zavatra efa niainanao teo aloha ihany ka sao mba hoe za le nandrasana hatramin'izay efa tsy niandry olona ntsony aho teo amin'ny fiainako izay marina andao raha nga hanandrana farantsika tena leo tena leo be an'izany fa ahoana re tsy mitovy hevitra amiko izany ianao hitanao na ny mantatra ny anaranao aza tsy mahasarika antsony tsy mbola mifankafantatra ny atsika nefa ianao ty mandroso izany hevitra izany amiko sahady sahady akory fa efatra amin'ny voalohany nahitako anao teny am-panaterana voninkazo teny amin'ny fahasambatinao izany efa samy misaona taona vitsivitsy sika sy ianao be ho any zavatra hitovitsika tena ohatran'ny sarotra amiko fa nahoana kay sa kosa tsy manam-pitiavana ianao matahotra sao dia rehefa hoe tena raiky piti aminao dia hosarahan'ny fahafatesana amiko indray ianao dia izay ny tsy tiako
Malaina ny andevina fandiminy ahy. Na za koa azange toraka izany fa lazaiko anao saingy ohatra ny misy herikely ato anatiko ato milaza fa ianao rery ihany no tena anjarako. Ianao ny fanaraka amiko ka tsy ho alainy amiko amin'ny fahafatesan'izany intsony. Sarotra be zany a. Tsy misy zavatra manakana antsika tsy hanandrana an'izany farany. Tsy misy andrakandrana neny amin'izany. Fa ny fahafatesana trano no manalika raha vao miodiody manodidina fotsiny ianao. Hitanao, noho ny olona tsy manatsiny maty noho ny vitan-dratsiko ireo dia efa nisotro ny aleko maty mihitsy aho. Indrindra fa tamin'ilay vadiko sy ny zanako tao ankimo faran'izay. Ka raha toa ka mbola misy ny faninefany aminao izany, dia tsy mampaninona raha izany ho faty fa tsy izy ireny intsony. Ka raha izany no mampanahy anao, tsy mampaninona velively izany. So dia vao maika amin'ny fanipaka ny vitantsika ka vao maika zava-doza mahery efa niseho ny trangako. Inona moa no mahery mihoatra ny fahafatesana? Asa izay hampandrasan'ny fiainana antsika tsy hay izany. Andao anandrana farany rangatsika. Tsy manana finoana ve ianao tsy haiko fa taminao ataony nanjary nanana fahasahiana lavitra noho ny teo aloha izany. Za indray nefa matahotra. Tsy haiko hoe inona no mahatonga an'izany. Esory eo anatinao ny tahotra dia andao isika hiara-dia. Dia ahoana izany? Rehefa nanaiky ianao ry Fanja dia izay no mahafaly ahy. Iarahantsika miatrika ny etraketaky ny fiainana mpisopatra antsika ka tsy haharesy antsika intsony izy amin'ity indray mitoraka ity Iny, fa ahoana moa izany? Ahoana ary? Ka ahoana ny amin'izanako? Sao dia adinonao fa za nge efa niteraka. Ianao indrindra nanatitra azy tany an-trano indray andro iny ka mahafantatra an'izany. Tsy olana. Ary efa 5 taona izy izao. Rehefa zanaka ao dia zanako ihany koa. Tsy ho ka mboty ray intsony izy manomboka eto fa vonona ny andray ny toerany iray izay tsy mba nananana hatramin'izay aho. Izany hoe tsy mametraka olana aminao izany? Tsy mametraka olana amiko izany ka vao maika aza mahafinaritra zany. Everiko solon'ilay zanako tsy azo izy ry Fanja. Ataoko fa tsy ho sarotra amiko ny andray ny fony. Marina izany hoe tsy manandray tokoa izy iny. Any ka raha vao mahita olona tokony amin'izany dia mora mifandray aminy. Sady mahafinaritra ihany koa izy iny. Misaotra riary aho. Resinao lahatra ihany tokoa noho ny farany. Samby mivavaka mafy amin'Andriamanitra mba haritra mandrakizay ny fiarahantsika fa tsy ho azo tsampiny eny anelanelam-potoana eny akory. Eny ary. Dia ahoana ki? Raha ny hevitry ary dia atao atoato ny raharanay izany ko. Mahafinaritra kosa ki izany Ndry fa nga tsy mahafaly indry izany. Ndry nefa tia tomisetondray eo ampiretetana n'izany rehetra izany. Fa maninona? Tsy tia indrindray nga hiariky? Sa ahoany? Azo diana tsy fantatra se ino ny zavatra mampitebiteby amin'izao fotoana izao Mieritreritra an'ireo olona niaraka tamin'indry teo aloha indray indry io izao Fandiminy akeny izany no andray an'izao lalan'izao Na dia ny fieritreretana n'izany rehetra izany fotsiny aza ve dia tsy efa mampivoraka ny lohako amindry. Fa ndry ity ve aloha vonona sa tsy vonona Sao dia manao varotry ny manano tena. Tanterakarabaky teny amiko ankizy ao am-pitenena an'izay amin'izao fotoana izao Ary raikitra vao tora-kovitra ny varotry ny manano teny. Aza manao an'izany ankiry Fanja. Raha mazoto hialanenina farany ihany ndry inona ny manakana tsy anakindry an'izany? Za ve? Toa mazoto nefa toa kivy ihany koa eo anelan'elan'izany rehetrarehetra izany. Marina fa mafy ihany izay dona rehetra ny anjato tamin'indry izay manaiky an'izay tokoa. Ny mafy indrindra Ary varavarana androsoky makany an-trano izao fanapahako hevitra natanteraka ny aminay sy ary izao. Iaro koa ve fa nandihy tamin'izany lalan'izany aky? Izay izao no ohatra somary mampiavaka ny tantaranareo ohatra ny mampieritreritra hoe sao dia nareo roa marina raha no tena tokony hifameno sy hitambatra. Fenoana ve ny resanseno? Mahatsiaro ny fiainako feno foana ka. Raha tsy mikapoka ny fahafatesana rehefa avy eo anga. Kapoka mahery sy mandrivorivo tokoa. Tahaka izany ihany koa no iaina niary tamin'izay olona niaraka tamin'ny rehetra.
mahagaga anany mampitovy ny tantaranareo aky a. Azo eritreretina ihany koa ny hoe mety ho azo tsampona isy loza hiatramiko inanelanelan'izay raha vao tapa-kevitra ny rosondry. Eny tokoa. Nefa raha ny araka nefa nahafantarandry ngamba fa tsy matahotra an'izany a. Raha za tokoa ny raha tsy vitana tsy maninona. Andray kosa ky mahelo loatra kosa ky izany tenindre izany ry Fanja. Marina anie izany ry seheno e, vonany amin'izany a. Manana ky finoana ataoko fa hiara ngamba ilay tena anjarandry. Za mino an'izany ka nandrasana hatramin'ny ela e. Asa kiko. De mifankatia nareo amin'izao fotoana izao. Mifankatia zay nefa ohatra ny samy mitebiteby hoe tsy rifidy Na ianao aza. eny fa na za ihany koa aza saingy tsy sanampyseho amin'ny fahalemeko ao anatrehan'ny Fanja mba lehilahy ihany mantsy ny teny. Marina izany aloha. Nefa raha ny zavatra niatra taminareo atoko fa tena enjana tokoa tsy mahalehilahy mihitsy. Raha itely efa nanambady izany no sendran-kaso foana. Tena mafy ange izany ry ary. Nefa ho afaka ho aiza moa e. Saingy tiany Fanja tiako izy ary ohatra ny manana tsirom-panantenana ny tonga lavitra izany aho miaraka aminy. Fa ahoana nefa fahitanao ny Fanja? Fanja fantatro ny zavatra mampiay azy e. Efa tsy misy miafina aminao tsiny tokoa moa raha hoe ny zavatra milalovany rehetra e. Izay mihitsy no itovizan'ny betsaka amin'ny tantaranao ihany koa. Marina izany ka tsy manome tsiny azy aloha e. Fantatro fa tia izy saingy ny tantara nisy sy ny aloka mandindona amin'izao fotoana izao manakana ny asambaran'ny feno. Za tena malahelo azy mihitsy ry ary. Malahelo azy any fa tsy hitako izay atao e. Toy ny anabaviko mihitsy mantsy ny fitondrako azy. Inona tokoa moa no azony se atao amin'izany e? De tsy haiko e, tsy haiko mihitsy. Tena ataovy rangahy izay mety raha ary. Ataovy izay mety alavoraro ny fiainanareo. Zay foana no efa nikatsahako hatramin'izay saingy tsy nety tonga hatramin'ny faratampony izany ahy e. Noho ny fahafatesana izay mateti-piavy ihany koa ohatra. Ary maninona moa ary raha hoe ohatra hoe mandeha manamboatra vitany nareo roka? Ahoana hoe ry se? Asa sao de hoe izay mety ka. Fa manamboatra vitana ahoana aloha ny tiany sy ny teneniny? Tsy izany fa ohatra misy olona mahay an'ireny ihany mantsy. Ireny le mpanandro ireny izany e. Ireny mpanandro ireny ataoko fa mikarakara an'izany ka sao de tokony azo eritreretina ihany ny amin'izany sa ny amin'izay indray tsy mbola nieritreretiko a. Nisy namako izay mantsy mandeha makamy matetika ilay tala. Fa inona no alehany any amin'izany? Mitovy tantara amin'ny ainako ihany koa ve izany namase izany? Ny azo indray aloha tsy ohatr'izay fa zavatra fa mihitsy e. Ohatran'ny hoe tsy mety mahazo zanaka izany ny olana taminy. Nefa dia nijerena tany amin'ny dokotera ny tem-pahasalamany normalina sy ara-dalàna avokoa. Dia anhevitra hitafarany izany nisy nanoro azy an'izany rangahy izany hoe mahay mijery an'izany hono e. Rangahy ahoana izany ry se? Ireny le mpitaiza olona ireny re ry ary a. Dia ahoana rafidy? Zao zareo fa niteraka efatrako. Zany a. Izay ho any ohatran'ny nahagagako. Dia nilazain'io rangahy io izany fa hoe ny vitany namboarina. Dia ny vara ny fangatahany. Nampifantsiana tamin'ny anjara ny vitany e. Mahavariny izany ry se a. Ka soa dia hoe misy hevitra ihany ny amin'izany. Fa za koa angery se tsy dia mino loatra ny zavatra lazain'ireny olona ireny e. Eny e, ka na za koa ry ary ohatran'izany eny e. Fa ny fahitako an'izany no ohatran'ny namporona kely tamin'ilay izy ihany e. Nanaraka ny tantaran'izay bandy izay mantsy. Zany a. Ka tsy haiko aloha e. Torohevitra ihany aho sao dia hoe mety aminareo fa ity zavatra miatra aminareo ity mantsy ohatran'ny zavatra hafahafa izany. Inefatra manambady fe dia inefatra maty vady ihany koa. Nono ianao moa izany intelo? Tsy haiko aloha e. Mety aza atao ihany tokoa izany hevitra se izany. Eritrereto ihany aloha e. Eny ary e. Ka ataovy aloha ilay zava-pisotro e. Ohatra eny ary e.
tsy efa milamindamina avokoa ve ny zavatra rehetra e? toa efa voapirina avokoa aloha ny entana rehetra ka mbola tsy maintsy mizatazatra kely ato amin'ity trano vaovao tia indray aloha izany sika e. ohatra ny malahelo ny tranoko taloha ihany ary avy a tany mantsy nefa nahazatra rivo-baovao re no ilaina ary fanja na ny tany amiko na ny tany aminao samy mitahiry ny aloko ny lasa avokoa izany ka tsy mampety antsika mihitsy tsy aleo ve miaina amin'izao toeran'izao e sa tsy mahafinaritra anao indray mahafinaritra tokoa ka tena tiako rehefa farito izao anao dia mahatsiaro sambatra ihany koa toerana mety ho lavitra fahafatesana ve tiry ary manana vonona fanja tsy ho azo nitsony sika akory aiza ny toerana tsy tonga ndra fahafatesana nefa eny an-dalana rehetra eny any anaty rano eny anabakabakeny naiza naiza tonga ny avokoa ka tsy nifandosirantsika amin'ity toerany ty akory oka izay ho a alaviro amin'ny sainao maneritreritra ao izany eny fa tena vizana izany tamin'ny fampirimana ny entana rehetra ka mba makaina amin'izay ary aloha e oe hadimy eto indray ty vazy lehibe ty marina fa atao aizy ty apetraka ry amina tabatra any ambony ka aleo ianao hitondrako azy ihany fa tsy maninona ay tandremo fa somary misy lanjana izy iny dia mandehana moramora moa e mandehana moramora hoa miakatra amin'ny tohatra io aza manahy ianao ay ny voninkazo atao amin'izy ity rehefa aty andrasa aloha jerena fa mety mbola atao anaty boritra ato angamba raha tsy hoe voatsindra ny amin'ny farany ambany any dray marina malamy izy izany oay tandremo fototra le izy fanja tandremo andriamanitro fanja ny serain'le vazy lehibe fototra tetỳ an-tanako teo izy zaho efa ty amin'ny zanatohatra farany ambony aty fanja fa naninona ianao ry lanitra ao fa inona rety tena lohan'ny tontona ny marina jereo izany rantsy nika aminy fanja tena tsy mihetsika ntsony fanja ho a fanja fa maninona ry ianao tena maty ty tsy mitepitsona ao fony ry lanitra ao fa inona re ty nataoko hoe fanja ho a namono anao a fanja ho a tsy fananiko re iny fanja tena nanonofy a marina nanonofy ratsy be nanonofy a hoe maty ny fanja maty ny anjeran'le vazy lehibe raha izay ary izany no nanjera azy tamin'ny lohany fa nofy ahoana tokoa ary izany inona ny dikan'izany fa mbara inona ho azy zany sa ampitandremana tsy haiko miaratsy misera ny nampiantso salasalam-potoana ohatran'izao tena mety voahelingelina tamin'ny asa mihitsy izao se io mba afaka aloloha androany dia avy tena monjy n'ity fotoana mena aty misaotra indrindra fa ahoana aloha inona ny lanse mikasika n'le resantsika se farany iny ihany ka nampieritreritra tokoa le izy ary efa namadibadika ny saiko tokoa nandritra n'izay fotoana izay ny amin'le olona malaza hoe manamboatra vitana nambarany se iny rery fidy marina tokoa izany ka ohatra mitady ho resy lahatra ny amin'iny ihany zany fa aiza ry seny misy an'izany olona izany asa mety afaka mitondra any aminy ve aloha se olona any tsimitsimo any aloha le izy efa hitan'ny se zany misy azy nisy fotoana nanaovana asa tany ka nandron'le namako any misy an'le olona tena mba hiangaviako se raha mety hiangaviako mihitsy se mba hitondra ho any amin'ny olona io fa roviana ny fiary zany mieritreritra ny andeha hoanika asa
na zao dia zao aza moa maninona fa se ihany io e rehefa voniny se dia tsy maninona fa afaka mandeha antsika. Fa inona aloha mahatodina ny ary ohatran'io e? Tsy zany angerse fa tena nisy nofo ohatran'ny hafahafa zay mihitsy ny ainako tato ato e. Fa no fiafafahoana ry se? Tsy haiko mihitsy izay tena antony e. Andrasonge fa ho tantaraiko an'se e. Eny ary. Dia ohatraohatran'izay foana le izy manofo ny fahafatesan'ny fanjafoana ary se a. Mba lalina koa zany. Fa inona raha mahatonga an'izany e? Asa efa mandindona avy ny zavatra iseho amin'izay noho ny ataoko an-trano no mahafaty azy. Zany tsy nitandrina ka nahatonga n'le vazy vera lehibe nintsira tany aminy ary le ray indray zany tsy nijery tsara ka nahatonga ny fiara netiko ifandona ny fiara hafa ka izy teo anilako ny vantanan'le fiara avany. Ohatrany mahalasa saina ihany zany ry ary. Ka zay no ohatra ny nampikoropaka io angerse. Fa inona marina raha ny dikan'izany nofonao zany e? Ka zay angeno anisan'ny nahatapa-kevitra ho any an'le mpaniditsy vitana nylazainy se io e. Ay ve nisy an'izany e? Ka vonina andeha ho any na dia zao ihany aza. Dia ahoana re zany? Roviny se no afaka mitondra any e. Fa hono aloha e? Ahoana aloha mifandraisan'ny fanjan'izany nofony se zany? Amin'ny fomba ahoana moro se no ilazako an'izany aminy a? Ampatahotra sy ampitebiteby azy? Tsy hanao an'izany kosa aloha e. Marina tokoa aloha zany e. Raha mandre an'izany fanja tsy maintsy orokoditra tokoa. Za angerse efa saika nanapa-kevitra ny anapaka ny aminay mihitsy e. Nefa ohatra ny tsy vitako indray ny ampitondra fahoriana ny fanjaka. Indrindra fa le zazakely izay efa tena raiki-po tanteraka amiko. Eny e, fa azo eritreretina ho nofo toy ny nofo rehetra koa nge zany e. Zany ve ose? Eno a. Za manao hoe mety misy dikany ihany zany fa tsy tonga ho azy amin'izao e. Tsy misy mahafantatra izay tena fototry ny fiaviany tokoa aloha e. Ka io ry seny no hitako vahaolana farany ho angamba. Raha tena ampitaiza olona mahay tokoa io lazainy se io ataoko fa ilaza amiko ny tena marina ny fiainako ka ahay anetsy ny vitako tokoa izy. Zay aloha ny raritsika fa inona moa? Ka hoana? Roviny se no afaka. Tsy misy hoe roviana fa rehefa tena maiky se dia afaka maka konzy herinandro fa tsy maninona mihitsy nge zany e. Azony se atao ve zany? Inona moa ny olana raha hoe zay no azoko anampiana anareo amin'izao zavatra mahazo anareo izao ko? Tena miala tsiny indrindra rersea dia misaotra mialoha ihany koa fa tena tsy hitako mihitsy ty e. Afaka mandeha antsika raha vao tafiditra fotsiny konzeako any am-piasana e. Ka maninona raha ataontsika amin'ny alarobia ary? Tsy maninona zany ka amin'izay tsika ny miainga. Fa hono ary se? Ahoana izay ry ary? Ny amin'izany hevitra zany efa niteneniny se tamin'ny sehany vadiny se ve? Tsy mbola niresaka nininona tamin'ny vadika aloha ka. Ay. Fa ahoana nefany? Raha mety ry se dia aleo mba hijanona ho tsy ambaratelontsika se ihany ireny fa tsy tiako fantatry fanja mantsy zany. Ay, tsy maninona ka. Manjary mieritreritra zavatra hafa sy manahy izy ka tsy dia tiako loatra. Ny fotoana hanatanterahana ny raharahana nefa efa manantona ihany. Eny e, za aloha tsy nieritreritra niteny an'izany amin'izy mirahavavy mihitsy na dia hoe tsy niteny an'izany azy se. Ay kosa, tsara zany e. Zay fa andraso alamiko ny fotoana ara dia amin'ny alarobia zany e. Ersia. Fa andeha ho aiza ianao? Dia tsy haiko re izay hitondrany ary aho fa mba niangaviany araka aminy fotsiny aho dia aiza moa no andavako an'izany ozy ianao ka? Ka atao tampoka be izany fanapa-kevitra ireo izany nge. Ka zay no nambaraniko. Dia tsy fantatra ve izany hoe andeha ho aiza nareo lalàna andeha ho aiza? Efa hoe tsy fantatra ho ary sy eno a. Izany hoe ho any amin'ny fary tamin'ny fotsiny hony e, hamangy ny fianakaviany angambany. Dia mba mora mifankahazo kosa retinareo koa. Zany aloha dia marina e. Izy raha teo moa tsy misalasala fa mora ifandraisana ka zay no nampitovy ny tady nokanga teo aminay. Dia eny ary izany ko. Fa tsy mampaninona anao a. Rehefa miera amiko ohatran'izany fotsiny ianao dia tsy mampaninona ary izany e. Ay, tsara kosa izany. Za koa ve moa dia tsy hamelanao amin'izany.
ko raha tsinonako raha tonga nanay fanjany izany fa hoe tsy hamelanao hiaraka amin'ny ara dia mba ahoana ozy ianao nanaovany fanjanahako. Iary dia ela be ve zany ianao no any? Arakarany ihany ka. Fa inona moa zany ny zavatra maika hoe tsy maintsy vonjena any Momba ny asako re. ka tao tampoka beko ary ahoana koa ny hoe nareo sy fidy niaraka. Ka tena misy zavatra ilako azy tokoa mantsy ihany. Zay rola efa nifampiresaka ihany fa mahafantatra ny zavatra hainy aho. Ay, dia ahoana nefa ho sy fidy tamin'izany ka? Tsy maninona mihitsy ozy izy ka vonina izy. Ka rehefa vonina moa izy inona ny olana amin'izany? Ay, ka dia misaotra anao ary. Fa mbola aiza ho aiza eto moa le toerana lazainy Serofidy a. Se mantsy zao no mahafantatra tsara n'izay misy azy. Andraso aloha efa elaela ihany tokoa ny taty ka ohatran'ny niova-bengy ny tanàna rehetra aty zany. Zany a. Andraso aloha ohatran'ny hoe tetoeto izay nisy azy. Dia mety izy amin'ireo trano somary ivaiva ireo zany le izy. Andraso ry angambany. Andao hoe amantana amin'io raha io tsika sy ianao. Mety eo angambany ka. Asa, andao ary dia tareo ny lalana ka. Manahoana ianao ry Kiaka? Zovinareo, ary ianao inona? Kiaka Ranoko ny tadiavinay ary avy any lavitra be any izay no tonga ao aty aminao Zany ho izy, zany Ranoko kaky aminy, fa ahoana? Eny vao nahitanao tokoa dia tonga dia tsaroko ny endrika ao. Efa niona tamiko angay ianao? Eny tompoko. Ohatra ny tsy tsaroko loatra. Ka efa ela tokoa na ny lalana maka aty azy efa saika tsy tsaroana tsony. Ka io zay ry ary izy ny Kiaka Ranoko mpitaiza olona malaza ety amin'ity toerana ity. Fa ahoana ny anareo roalahy reto moa Ka raha tsy manahirina anao ve ry Kiaka Ranoko afaka mandroso ve aloha tsika sady vizana mihitsy mantsy izay io no mbola lava ihany koa ny resaka. Hoatray, aza afady tokoa izy roalahy dia mandrosoarinareo amin'ny rahalahy ity. Misaotra indrindra Ka ahoana ary ny antondianareo roalahy zay? ka tsy zany re ry Kiaka Ranoko fa tia rahalahiko ty eo noatra ny somary manana olana kely ka zay no nandehanana taty alavitra be taty. Anatona anao sao dia mba misy azonao atao ihany entina mafana ny olany. Ka ny amin'izay indrindra no ohatra ny tsy mifakahazo ihany Tsy mifakahazo ahoana moa zany ry Kiaka Ranoko? Tsy zany mantsy fa efa tsy mandray olona tsony amin'izao fotoana izao raha toa ka mpitaiza olona tokoa ny nahafantaranareo ahy taloha. Fa ahoana? Eno ry Kiaka Ranoko fa tsy mitaiza tsony ahoana tokoa ianao aloha fa tsy azoko Efa ela ny ala tamin'izany risy mirahalahy ary tsapa avy amin'izany fa tena olona lavilavitra tokoa nareo. Ndray re ry Kiaka Ranoko marina mafy izay raha mba mahafantatra an'izany. Ka miala tsiny indrindra raha tsy afaka nampianareo ny tenako Kiaka Ranoko avy lavitra anie zahay ary efa nandany fotoana mihitsy nandehanana taty. Nasesiky ny olana moa zany ka dia iverimaina fotsiny tahaka izany ve zahay mirahalahy? Tsy mandray olona tsony aho Eno ary Kiaka Ranoko fa inona aloha ny antony? Antony maromaro tokoa no nahatonga an'izany fanapahakevitra izany. Ka nefa nge ianao dia re lazatra izatra izy
ohatra ny tarika retina ho azy zany taty aoriana ka zahay indrindra nametraka olana tamiko. Ny tenako moa araka izao fahitana raha ho azy zao efa tena osa dia osa tokoa. Kiakiranoko a, raha mba misy azonao atao ihany, tena miangavy mihitsy re. Miangavy ianao zahay, miangavy ianao zay ny andraisanao sy indrindra mba anampianao aminay fa tena tafalatsaka anaty velam-pandrika mahery vaika nge zay ankehitriny. Fa aviaiza marina moa zany nareo reto e. Vandetananarivo any zay ry Kiakaranoko fa antapatatra amin'ny endrika sy ny firesaka reo eto zany. Hay tena afilavitra tokoa. Ka zay angeo ahy e, nefa ve de ivery maina ohatran'izao fotsiny? Eny azoko ny fitebitebinareo amin'izany, ary na zaza sadaiketra ihany mampitaiza olona de manampy azy reny tokoa, fa efa teo aloha zany. Nefa zany very Kiakaranoko manaka nanao tsy anatanteraka an'izany amin'ny fotoana rehetra zay mety ilan'ny olona anao, indrindra fa nytoy izao. Eno zahay indrindra ny voasaika ho teneniko teo, ka no nareo avy lavitra no enao tsy mahafantatra ny fijanonako amin'izany toerana zany tsony no hanekeko ny fangatahanareo raha ny anio zany. De misaotranao be de be tokoa rery Kiakaranoko. Tena misaotranao tokoa amin'izany fandavatenanao zany ry Kiaka. De aza be resaka tsy miara fa inona le olana se ty. De zany re no izy ry Kiakaranoko a. Ohatry ny hoe tsy natao ahita mangirana amin'ny fiainako mihitsy aho. Ohatry ny hoe efa voaozina ho toka-teneny foana. Asa aminao mety misy ary mandaitra tokoa ve zany oziny zany. De inona ary no andrasany sy amiko amin'izany olana se zany Tsy manana anjara amin'ny fanambadiana mihitsy aho, fa isaky misy olona miaraka amiko de saika maty avokoa izy reny. Ka ataoko fa ny vitako mihitsy angamba ny tsy mety ka mila amboarina ve? Ianao no mahay an'izany e. Mila fanamboarana hoana moa zany vitan'se zany. Ataoko fa fantatrao angamba ry Kiakaranoko ny tiako ambara amin'izany a. Eny azoko ihany tokoa aloha Eka ianao tokoa ry Kiakaranoko mahafantatra an'izay mety aminy. Ny amin'ny alanenina farany no mety sozakako ry Kiakaranoko raha sanatrika anaraka an'izay lalana efa nidiavin'ireo olo tiako teo aloha ihany koa no izorany fanja. Fantatry tsara, tena haiko tsara ny zavatra mahazo an'izay ty. Ay, ka antanaiko fa mba mora aminao araka izany ihany koa manamboatra ny vitako ry Kiakaranoko a. Ka fomba ahoana moa zany manantanterahana an'izany? Zao ary, ety am-piandohana aloha de tsara ihany mametraka amin'izay fa sarotra amiko manodina an'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe akaiza indray. Tsy azoko ny tianao tenenina ry Kiakaranoko a. Zany hoe tsy manome toky anareo na inona amin'izay zavatra mety andrasanareo aty amiko. Fa ahoana ry Kiakaranoko? Ka ny fahaizanao sy ny fifehezanao an'izany mihitsy nge ny tena naharesy lahatra anay e. Na de zany azy tsy afaka misalovana ny asa tanan-janahary satria fantatrareo tsara fa izy ny nametraka an'izao zavatra rehetra izao amin'ny toerany. Eny efa ataoko fa misy fomba hitanao fa afaka miara-miasa amin'izany herin'Andriamanitra zany ihany koa, ka mety ahavonjy ahy e. Zay sy olo tiako indrindrandrindra. Io olo tianao io koa mitovy tantara aminao, araka ny efa nitantarako azy taminao teo ry Kiakaranoko a. Zany hoe samy tsy manambitana amin'ny fanambadianareo no sady mahery andro. Zany ve le hoe totombitana sa mahery vitana? Inona ny filazaza ry Kiakaranoko a? Vitana nampetran-janahary no mamaritra an'se, ka sarotra ho any anitsy sy anarina an'izany. Maninona hoe ry Kiakaranoko? Indrindra fa ny aminareo sy ty tovavy lazain'se amiko ty Fa ahoana marina ry Kiakaranoko? Mahafantatra ny toerana misy an'io tovavy io ny zavatra ny ainany rehetra, ka za de tena milaza marina aminareo fa tsy azonareo atao mihitsy na de ny miray toerana aza mazava angamb'izay. Fa ahoana kosa e? Zay ny tena marina fa raha mbola misisika amin'izany moa nareo
dia tsy maintsy hiafara ny fahafatesan'ny ray aminareo zany. Tsy azoko, tena tsy azoko mihitsy rery kiakiranoko ah. Zay no azoko lazaina mikasika azy ity fa raha hoe anitsy ny vitany se tsy efako zany, tsy misy azoko atao mihitsy. Tena nandaka ranoko araka ireny efa eniny se teo ireny ny valiteny azo avy aminy. Ary ny tsy pahamazava fa tsy afaka niaraka nareo sy fanja. Fa marina ary ve zavatra nambaran'io rangahy io e? Ka araka ny mahampitaiza olona azy dia tokony hankatoavina sarahana moa izay lazainy rehefa hoe manatona azy ohatran'izao ny olona. Fa io moa asakasaka se ihany, arakaraka ny finoana ihany koa e. Nandatsy nety nanitsy ny vitako izy. Ka mety tsy vitany tokoa angamba matoizy nanipoka ohatran'ireny. Dia ahoana ary zany? Za nefa tena tia ny fanja. Dia izay indray aloha ny tsy haiko ry ary. Ka inona ary no ataoko manoloana an'izany e? Dia ahoana kiny amin'izany olona lazaindry izany ry fanja? Tsy haiko fa ilay ankizy namako efa ela be izay sy ireo tafaresaka tamiko voaingana izay dia nitantarako ny nanjoa ahy. Dia izy anie nanoro-hevitra hanantona an'io rangahy io e. Dia ahoana moa izany ny ataon'izany rangahy izany aky? Tena tsy haiko aky ry se eno toa hoe mahay manamboatra vitana hono izy. Ohatran'izany aloha ny fahafantarako azy Mahay manamboatra vitana? Eno ohatran'ireny hoe mpitaiza olona ireny angamba izany. Dia misy olona mahay an'izany tokoa ve ky? Ary ndry tena ratsy vitana tokoa ve ndry? Tena tsy haiko aky toro-hevitra ny azy ka hoy za taminy hoe andraso aloha eritreretina ny momba an'izany. Ay! Ary raha ny toerana misy an'io olona io efa natorony ahy. Tsy eto amin'ny faritany-Antananarivo aloha ilay izy. Dia ahoana kiny amin'izany ry fanja? Dia inona ny ataondry amin'izany? Ohatra ny manampy eny aminay sy ary aky izy ary se eno Fa misy inona indray e? Ka izay ny kiny ohatrany hoe maresy lahatra hoe sao dia mba tokony ho any ihany ary ahy raha misy vahaolana tokony atao amin'izany. Zany? Sa ahoana ny eritreritry-ndry momba an'izany aloha e? Arakaraka ndry ihany aloha io e. Mizay ataondry sy mapetipety ndry atao kia. Za ohatra ny efa tapa-kevitra ny anantona ny rangahy-mpitaiza olona io ary tsy maintsy eo anaminy na ny fomba hoana na ny fomba hoana alohan'ny rosoana sy ary amin'ny raharanay rehetra. So dia sanatria mantsy eny tsy maninona aloha e. Tsy hitako izay olana amin'izany koa. So dia izay tokoa ary no anafaka ndry amin'izao geja mahazo andry izao kiry fanja. Ka so dia afaka miaraka amiko akindry amin'izany Fa roviny ndry no mieritreritra ny andeha hoany mantsika. Tsy ela rapitso ihany. Fangana rosy ary tsy araka amin'izany ka. Tsy miaraka izay akory ka. Ndry fa ahoany? Ka zany zavatra izany ingery se eno tsy nieritreretiko hoe olona izay naminy mihitsy. Zany ve ky? Fa ahoana kosa arany? Tsy tiako aky avelao anariry ihany. Tsika sindry zany izao mahafantatra an'izany ka ahoana? Mety vonina ihany ve aloha ndry Ndry aloha za mieritreritra ny amiko mihitsy e. Tsy olana mihitsy zany. Fa zao ny anafarako andry fotsiny dia hoe aza miteny ndry eny fa na dia mifidy aza tahandremindreny miteniteny an'izany aminy isy ary mantsy zao to lasa mifanakaiky be tokoa. Eny akia aza matahotra ndry fa tsy teniteny na inona na inona aminy mihitsy ahako. Zay ary fa amboary ny fandaharam-potoana ndry dia rapitso zany raikitra akia. Ny amin'ny solokely angamba aloha aterina any amin'ny toeny etosa izy mandram-piveritsika avy any. Eny ary ahoana ary kiakiranoko inona no azonao lasaina momba ry tovavy miala tsiny aminao indrindra fa tsy afaka ny anome valiteny mahafapo anao fa ahoana ary ngiaranoko fa ngainao tsy hoe mahay manamboatra vitana indray akory ka raha zany raha tsy vitana
maninona re raha amboarina araka ny fahaizanao zany? Tsy azoko atao velively zany e, tsy fetako. Indray fa nahoana re mba ataovy re? Eno a fangamo ianao tsy malaza amin'izany indray e. Ka namalaza amin'izany tokoa ary anakisany. Tena tsy azoko ataony amin'ity toerana misy anao ty e. Tena sarotra ny amin'izy io. Ary lazaiko marina aminareo fa efa fantatry mialoha zao fiavinareo aty amiko aty zao. Fa ahoana moa no nahafantaranao an'izany dia meloha tompoko? Anton'izay tsy azoko lazaina aminareo mirahavavy mihitsy fa manoloana n'ity fifanambadiana tianareo kasainy ity dia mihaino anao zahay? Tsotra ihany. Tsy azonareo atao ny manatanteraka an'izany. Fa nahoana tompoko? Satria voarara ary tena voarara ny amin'izany. Fa voarara ahoana re rikakranoko e? Iza mandrarana tsy hivady raha fahafatesana? Efa nampitandrina tamin'ny alalan'ny nofo izy, miseho amin'ny endrika maro. Manaiky ny fahavaloko hatramin'izay e. Manaiky tokoa fa raha fahafatesana tokoa manakana amin'ny nofinofoko rehetra. Nefa ahoana moa ny fomba andreseko azy? Zao ianao mbola milaza indray fa tsy afaka miaraka zasy ary. Dia ahoana? Inona ny ataoko izy ianao e? Ka ny amin'izay zao ny tena... Lazao re tompoko fa ataoko e. Lazao moa e. Teneny fa vonina ny anome volanao na ohatrina izay ilainao tambon'izany re rikakranoko. Tsy resa-bola, tsy olana amiko iny. Tsy ny vola akory ny sakana amin'ny fanirianao fa zavatra hafa mihitsy. Inona re lazao re? Raha fahafatesana be siasi. Raha fahafatesana? Dia tsy misy afa-tsy izany ve? Ohatranao hoe fampitandremana ho ala izy. Iza no faty aminay siara toka miny misisika amin'izany zay? Za? Iza ny mahery vitana izay raha toka samy niaina tamin'ny tantara mitovy ihany? Za tsy mba nahita vitana tamin'ny fitiavana? Solokely sisa no izy rery ihany sisa. Eny fantatro tsara angamba ringa kakranoko ny toerana misy azy ka ataoko fa tsy hanometsiny azy ianao. Eno fantatro tokoa ange zany e. Dia hijanona ho toka tena mandrakizay tokoa ve izany izay raha araka ny eritreritra ao? Samy mahery vita aminareo ka afaka mifamelona tsara nefa mety mifamono ihany koa. Ahoana tsara? Zay ny tena tahotra amin'izao toerana misy anareo zao e. Ka anakanako anareo tsy iroso amin'izany fikasanareo zany. Reo fahafatesana teo aloha dia efa fampitandremana napetrany ho anareo amin'ity sedra farany ity avokoa. Sedra farany? Fa sedra farany ahoana koa? Zay angamba no azoko lazainy. Ohatrany tsy mahavany olako ianao rikakranoko nefa dia efa lalana lavitra ny teteziko vao tonga taty aminao taty zay. Haika fandanimpotoana fotsiny ihany zany. Tsy aza raisina amin'izany kosa e. Zava-dehibe noho ny zavatra nandrasinareo tamiko zay no lazaiko zay. Mba tsy hitsampikinanareo mikipy manoloana ny fandrika efa misy zay tsy azonareo hidivirana mihitsy rikalakely Dia ahoana ke? Ohatrany tsy mino an'izany eky iza. Sy ianao tena mieritreritra ny roso ihany ka. Ohatrany hoe mampitandrina izany le rangaha ky Toa tsy hitako akory anie izay nataony tamiko teo e. Tsy nijery momba akory ery iziko. Eny akiko. Avy hatrany dia niteny andreny zavatra nilazainy teo ireny fotsiny rehefa avy nilaza sy nitantarany fiainako taminy Eno aky? Fa zaho ohatrany tsy resy lahatra tamin'izay zavatra nilazainy teo Dia hono aky? Dia iroso ihany izany ndry io? Aleo andramana kia. Ka raha samy mahery vitana anie zasy ary ataoko fa tsy hifamono amin'izany mihitsy Asa aloha nareo ihany io. Za koa mantsy mba mitady sy mikatsaka izay masoandro miposaka ho anareo ihany koa. Eny kia, misaotra kia. Ohatry fa iny ty mahalasa senanao ry fanja? Mino angamba ary fa
mitovy ny zavatra esantsika isanao saina amin'izao fotoana izao a. Zany ve? Ka samy farineto tsikako. Tsy nisy ny teny tao anatin'ny minitra vitsy fa dia ny fampijery fotsiny. Toa hita hoe samy tsy mahatombona tokoa. Eny fa na dia efa miezaka ny manafina izany fihetsika izany amiko azy ianao dia tsy karotro ihany. Fanja, vita omaly iny ny raharahantsika. Bivady sika, ora maromaro lasy izay. Dia mipetraka ihany koa ny fanontaniana miaraka amin'izay hoe inona no mety avoaky ny apitso. Dia toa samy tsy misy mitenitsika. Toa mifampiandriandry eto fotsiny. Ianao tsapako manany amiko izany. Ianao koa ny toraka izany. Satria izay olona niaraka taminao dia saika nitovy fiafara avokoa. Sahala amin'ireo olona niaraka tamiko e. Fanja, aza matahotra ny amiko ianao a. Dia tombona ve ny sainao raha hiteny ianao toy izany koa ariary hoe aza matahotra ny amiko ianao. Matoa ny sanindroso tamin'izao dingan'izao dia sady tsy manany ny amiko a no tsy manany aminao ihany koa. Toa vava fotsiny ihany izany a. Fanja, moa ve manana herentina mandeha manao vola tantely sika e. Indrindra amin'izao tebiteby iainantsika izao. Tsy ilaina tokoa ve zany amin'izao? Sady efa nandamina fotoanany amin'izany ihany sika. Asa, raha izay ny tianao dia tsy maninona. Nefa raha tsy mazoto ianao, tsy maninona ihany koa fa afaka mijanona eto sika. Amin'ny manaraka ataoko fa tsy maintsy isy fotoanany amin'izany e. Nefa ohatra ny mety ihany izany e. Ilaina ange miala voly amin'izao e. Zay indrindra. Ny olona rehetra toa mahatsiaro tena ho maivamaivana rehefa avy nanatanteraka ny raharahany. Sika ianao nefa toa izao indrindra vao tena hoe mitebiteby fatratra. Tsy lavina mihitsy aloha izany e. Aleontsika mandeha ihary a. Sady ny tapakela-piaramanidina koa ve moa tsy efa azo e. Efa vonina mialohan'ny fotoana izany e. Eny fa na dia ny hotely hivatanantsika telo mianakany aza. Zaho sy ianao a ary solokely. Endrery ary a. Dia aleo ary karakaraina ny entana. Loza fa maninona e. loza ary fidy a niaran-doza ny fiaramanidina nitondra andry fanjately mianaka raha hiazo ny nosy be iny toerana saika anaovan'ny vola tantely e. Maninona tsara hoe fa aiza e. andao rehefa hijery azy indrindra tsika izao e. fa nanahoana ondry zareo e. ahoana ny vaovao farany reno mikasika an'izany tamin'ny ianao neno radio teo. Andao rehefa fijery azy ireo nge tsika izao e. Tsy te anakivensena fa raha neniko farany teo dia hoe tsy nisy velona ntsony ny mpandeha tamin'ny fiaramanidina io ka anisany maty tamin'izany ry fanjately miaraka. Tena mampalahelo ka ahoany e. andao ry aloha e. Ianao aty koa fa aiza ny lalana ry fidy a. andao aty e. fa anao inonany e. makany amin'ny tranopaty ange iny e. aty ny makany amin'ny urgence ka tsy tokony aty ve zany no lehantsika fa ino koa tsy azoko. andao aty aloha no jerena ry zeno a. fidy a fa inona mihitsy ary ny zavatra fenonao amiko ty e. andray fidy dia matykoa ive izy telo mianaka maty tsy malaika an'izao kosa ry fidy. okare zay ry seno a. oka izay ho a. jereo tsy misy endrika afantarana azy tsony izy telo mianaka reo. jerenao e. aza mijery ihany re ianao e. avy aty. fanja andraiky malahelo anareo telo mianaka kia. fanja solo oka izay ho ary seno a. tsy ampiverina amin'ny maty akory nge ny ranomasonao e. tsia fity etraketraka kosa izao e. etraketraka nakala azy telo mianaka teto tany ozina ve zao re olona. mitsangana teo mihitsy ianao aloka. mitsangana dia andao tsika hivoaka ato.
fa izany naka ny faty nisy teny mianaka teny amin'ny tranopaty ry fito fa tsy azoko asa fa zaho kory seny mba gaga fotoana vetivety teo iny de tsy hita ka nylazain'le dokotera teo fa hoe nalain'ny fianakaviany teo ony ka angamba ny fianakaviany ary zany no naka aziko de tsy mba nifampiresaka tamintsika kory very zareo andao ry aloha jerena momba an'izany fianao ty koa seno fa to manahoana nareo roa ay fanjately mianaka reto amin'ny loko reto tena izy ireo ry seheno fa ahoana ary zao hoe fa ahoana nareo avelonareo sa matoto fa nilazaiko anao iary marina tokoa zany za manatona anay aloha nareo ka zany mihitsy marina marina tokoa ny ahiahanfanjy aza mananareo fa tsy mahatoto zany zay akory fa nga tsy maty nareo vao teo koa niny ny antsony ary ny fianakaviany sasany nitebiteby vokatry ny fiaramanidina saika andehanana ny anjera tany anaty ranomasina iny marina zany reto fa nga nareo tsy nandeha tamin'iny ndraika ka nyrovitany solo kely ny tapakila saika andehananay de zay ny vaton'ny sakana tsy nandehananay ndraiko sendra toerana tandrefaka ny nasiany ary azy de ny lalovany fa tsy fatany de nyrovitiny tamin'izany le izy zay moa tsy nanapo satria naveriny tamin'ny toerana somatsarany atao anaty poketra n'le sakiny ary efa teny amin'ny seranana mihitsy vao nahatsikaritra fa aika ka rovitry ty tapakila de zay ny nanakana nay tsy nandeha tamin'ny fiaramanidiny io de nanapa-kevitra ny andeha any ambany vohatra avy hatrany zay ary tany zay ny nahafantatra an'io vaovao ratsy io fa hoe niaran-dozy le fiaramanidina saika andehananay andriamanitra zany ve ny mariny tsy mahatoto zany zay rery seheno iza zany reto olona telo mianaka reto izy be ihany keo ny fianakaviany ary va fitaka izany olona telo mianaka izany ka niantso anay eny tokoa fa zay reto ka tsy nandeha tamin'le fiaramanidiny zay ka afa-paty inge nareo raha izanyko ohatran'izany tokory fidy za eto de mbola tena gaga mihitsy hoe ahoana ary na tonga ny solo kely androvitra n'le tapakily iny nefa de tsy fanaony mihitsy ane mikirakira ny entany ary ohatr'izany de arabaina alory zareo arabaina tsy maty foa manaina ary mariny zany fa tena afa-paty tokoa nareo araka ny tenin'ny fidy teo zay tokoa angambe de fianakaviany maty ihany tokoa zany naka n'le olona telo mianaka teo raha izanyko fa zany ve no antony nandehananareo taty tena zany tokory se ka zay mihitsy ny tenen'ny fanjamantsy hoe tonga de andao sika hoeny amin'ny hopitaly ainareo tety tokoa tena marina zany fa afa-paty nareo telo mianaka raha izany no iziko folotona mahery ny lasa ankehitriny zany zay vao tena resy lahatra ny fiainanay sy ny anjaranay vao teraka kely amantsy zao zanaka isy ary fanefany ty ankehitriny vao tena hoe lavoraro ny fiainanay to afa-paty tamin'ny loza-piaramanidiny iny tokoa mantsy afa-paty nandresandra fahafatesana tsy zany angamba ny fomba itenenana azy satria tsy misy afaky ny aresy azy zany ny olombelona raha fahafatesana tantara nosoratany sederana antenaina rahabe arinala